a amin'ny fifaninana lehibe indray ary raha samba mirary no ianao amintsika amin'izao fotoana izao a dia faly be indray ny tenako mihaino aminareo eto amin'ity anio ity dia fiadanao tompony eo aminareo tsirairay avy antsika rehetra izay tratrantsika eto amin'ity androany ity a dia matoky sy mino fa ifampahery eto ndray tsika amin'ity andro androany izay rahantsika eto amin'izao fotoana izao fiadanao tompony eo amintsika tsirairay avy a dia raha tonga eto ianao raha androany vao tonga eto dia teteny aminao hoe antsika sendrasena natokavinao teto fa tena misy raha ilàny tompo anao koa dia mareta hatramin'ny farany iaraka eto indray tsika ao anatin'ny adiny iray sasany mahery ifampaherezantsika ao anatin'izao fandarina vavaka fiambena izay rahana fandarina andramoka izao ny akiradio ny mpikambana tanjy vavaka fiambenana ary ny groupe izay maretsy izay miaraka aminay isan'andro isan'andro manototosa an'izao fandarina izao ka dia fiadanao tompo amintsika rehetrarehetra antsika sendrasena natokavinao teto tena resy lahatra zato isan-jato amin'izany ny tenako dia marita hatramin'ny farany ary fa dia hira vavaka torotempo mirabelarana izany no rahantsika eto amin'ity androany ity ka dia andao ary tsika avy hatrany dia hiditra amin'izany fandarana izany ka andao mampandrosoantsika ny namantsika izay hitondra ny vavaka fanombohana nefa moa anatin'izany dia mirahaba nareo rehetra izay tafiditra teto koa izay fampiaraka aminay dia tafiditra voalohany teto dia raha nampavitsika Erika Raka Tainy Jesosy manokana ianao dia raha Rodiny Marie dia tsy haiko raha iza ny tao aoriana tao Marie-Jo Razana Monika Nathalie Kodaleoni Rodiny Marie Ando Andry Andrindry daholo dia Tina Rakoto Arzaka Razana Monika Kadaka Olikaran'Oloso Misfit Geneviève Azasika Patitry ao ihany koa Memanambotso Tongasoa Jonathan sy Nathalie Erika Raka Tojo Mikael Mampionina i Mami itody Raonoso Tongasoa koa Rolianisa Amboaratsiky i Linana i artisanay de Madagasikara Tsiry Amboaramiel Tongasoa Kotre Kamaradin'i Jesosy Rolianisa Verselina Tongasoa daholo isika rehetrarehetra mahafinaritra mahita anareo dia ao ihany koa Bert Sava ny Ana Maheny Soa Yango Nirina Preta Marie-Jo Suzelle Filana Rakoto Vity Tainy Tompo daholo ianareo tsirairay avy fandresena fitiavana Fararery Tovo Lovelitina Tongasoa dia Mahireza mino an'izany rehetra aloha dia andaontsika aloha hivavaka ho an'ny fandarana ka andao ampandrosotsika nabavitsika androany iaraka amintsika dia raha nabavitsika Angela io ny vavaka ho an'ny firenena ary Rahalahy Jonathan nitondra ny toriteny ary Ranavavy Sandola nitondra ny vavaka ho an'ny firenena koa dia Tainy Tompo ary isika tsirairay avy dia menofinaritra dia mifatoa tsara fa aza matoky sy mino fa tsy mivoaka resy eto ianao ary sakanidinao teto ny voanao eto amin'ity androany ity ndao ary Tainy Tompo ary Ranavavy Angela io anao ny fitenenana Tainy Tompo Pasteur Tainy Tompo koa atsika mianakavy dia rehefa vavaka aritsika manomboana izao fotoanantsika androany izao mankasitraka anao hatrany izahay ry Ray Malala tianay io misaotra Tompo noho ny fitiavanao mbola nahatafavory anay eto indray amin'izao fotoana izao notantaninao ny fiainanay novelominao toy izao izahay tsy soa malalanay io matoky ny fitantananao hatrany izahay sy ilay fitiavanao feno any anatinay tsirairay avy any atolotrainao Tompo ty fotoananay anio ty fangio izahay tsirairay avy Tompo mba hitoera fanainao masina ahafana indray mandray ny teninao anio manjaka Tompo any anatinay any ianao io ny connexion izay fifandraisanay eto anio Jesosy ireo namanay rehetra sy ireo mpiaino namana mbola taraiky any ambadika any dia ianao no aina faingana ny dian'izy ireny Tompo tianay zavatra rehetra ataonay sy ny fandaharana lahatra eto Jesosy dia ianao no ahafahanay manantotosa izany amin'ny alalan'ilay fanahinao masina ireo temamy sy ireo sakafo mpanahy izay raisinay anio koa Jesosy dia iorina ny anatinay anie izany ka tsy ho toy ny nidiranay teto no ifoanay
rehefa vita izao fandaharana izao. Io zahay tsirairay avy tompo, ireo mpandray anjara rehetra koa dia hitombo ositra hatrany ao aminao. Raha nisy fahotana vitanay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy tomponay eo, ifonanay tanteraka aminao izany. Diovy ny fonay tompo malala aokan'ilay fanainao masina no hitoetra mandrakariva ao anatinay ao. Andio ny fohamampananay Jesosy mba hitoeranao ka aizanay mandray ny teninao. Fanainao masina hatrany hitaridalana anay ninona ataonay tompo. Eo foana ianao hialoha lalana anay, hanoro anay izay lalana tokony hizoranay. Ianao ny vavakay tompo. Raha ny zavatra hitanao fa mahasoa nefa tsy voatenin'ny vavako dia ankinay aminao izany tompo tianay io. Halleloia, amen. Halleloia, misaotra betsaka nanabavitsika Angela io tsika atao anatin'izay vavaka ho an'ny fanombohana. Zay zava-dehibe ny vavaka fanombohana ametrahantsika ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra mba hanjakany zato isan-jato. Halleloia. Dia mankasitraka anao ranavavy ary dia Andriamanitra ny hamaly fitianao tamin'ny zavatra rehetra izay nataonao dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny hamaly hatrany amin'ny ankonanao, hatrany amin'ny zanaka ao dia ovan'ny Andriamanitra fahasoavana no zavatra izay nataonao. Dia tahiny tompo dia misaotra antsika koa mankasitraka azy ao anatin'izany. Dao antsika hihaino hira anatin'ity hira ity tsika dia vidy anatin'ity hira ity tsika dia haka toerana tsara dia maka baiboly ihany koa dia hihaino tenin'Andriamanitra isika tsirairay avy ao anatin'ity hira ity. Dia mino finaritra ary isika mino fampahiranao ty hira ity dia mino finaritra isika rehetra dia rehefa isika eo. Tahiny Jesosy ary. Yes.
Halleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany izy zany ravana malala. Ny fahotantsika ve moa dia avy ny anatrehan'Andriamanitra ravana fa dia raha misy ny fahotanao fahotantsika izay mbola tsy vitantsika ny bebaka teo anatrehan'Andriamanitra dia fotoana izao. Ary fotoana tena mahatsiaro ny anabavy Henri Trasoa raha tsy diso raha ao izy tsy haiko na efa ao izy na tsy mbola ao fa hafafi mantsy izy iny dia hafafi ny iriny mino fa natsiarotsiaro ny chorale izy tao anatin'izany. Alléluia. Andrina Suzel, Lovely, Cotré, Mboaratsiky, Erika, Verselina, ireo daholo ihany teo fa tsy nisy olona vaovao ankoatr'izay ngamba dia tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Alléluia. Kota Léonie, Maman Valtina, tonga soa dia tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Alléluia. Eny ary zay ny momba ny hira fa hiditra amin'ny toritentsika amin'izao fotoana izao izay toriteny tokony nandeha omaly moa dia rana tsiny amintsika fa noho ny antony manokana izay tsy niankina taminay dia tsy nisy ny fandarantsika maly satria nisy ny fivoriana izay tsy maintsy natao dia za koa moa manana didy ihany amin'ny mahasolondray aho amin'ny fianakaviana dia tsy maintsy eo kely dia sady atrehana ny atsika eto ny atrehana ihany koa ny zavatra ny adidy isan-karazany ka dia tsy nisy fandarantsika maly dia amaly dia tokony reto ny toriteny izay hoenitsika dia rahalahintsika Jonathan no tokony hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra ka androany dia izy ihany koa hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra koa dia mino fa hampahery anareo ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny avy eo moa za dia tonga eto ihany koa melapelatra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny mahazatra ihany ka dao dia ampandrosotsika ny rahalahintsika Jonathan hitondratsika anaty toriteny mahafinaritra. Alléluia. Ny hafarafatra kely fotsiny alohan'izay dia izao isika dia miomana foana isan'andro isan'andro miomana foana tsika isan'andro isan'andro fa Jesosy efa ho avy. Alléluia. Efa tenenantsika foana moa zany isan'andro isan'andro fa tsy adino manafatra antsika an'izany sao varindrina isika rehetrarehetra ary mahafinaritra fa ny lalantsika mandeha makany amin'ny fiafarana fa ny zavatra mahafinaritra koa dia izao ny Andriamanitra koa dia tsy mitsahatra mikasika antsika no mihetsika rehetra izay tokony atao mialohan'izany efian'i Jesosy izany izay hanafarana ianareo foana fa nareo izay mbola tsy vita batisa mirosoa amin'ny ranon'ny batisa fa nareo nge namino aza ka tsy atao batisa dia tsy hovonjeny dia midira amin'ny ranon'ny batisa ka amin'ny tsy ho ela amin'ny herinandro ity tsika dia anatanteraka batisa anankiray za mino tsy hitany hoe raha sitrapon'Andriamanitra tsy sitrapon'Andriamanitra izany dia apetrakantsika amin'Andriamanitra ny fahatotosany izany ho tenenareo ihany ny fotoana anaovana an'izany dia ho tenenareo koa izy hanao atao an'izany fa anateraka batisa tsika amin'ny herinandro ity. Halleluia. Dia tahiny tompo ary tsika tsirairay avy hatrany ditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary isika ho avy Jesosy hoy Angela io ka tena ho avy Jesosy miomana dia miomana. Tahiny tompo ary rahalahy Jonathan hanao ny fitenenana menonao izahay. Dia mbola faly manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy amin'izao ala mangina izao dia mbola fifaliana ho anahy resaka fahasoavana lehibe ho anahy mizara ny ten'Andriamanitra eto androany dia andrian'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika ry havana malala dia izany teny izany dia hitantsika amin'ny Samuela faharoa toko fahasivy dia ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Samuela faharoa toko fahasivy dia ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Dia rehefa hitantsika ilay teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary no tonga teo amin'ny Davida Mefiboseta zanaky Jonathan zanaky Saoly dia nankohaka sy nitsoaka azy izy ary hoy Davida Mefiboseta dia hoy izy ity ny mpanomponao ary hoy Davida taminy aza matahotra fa asiako soa tokoa ianao ny amin'ny Jonathan rainao ary ampidiko anao ny tany rehetra izay an'i Saoly rainao ary ianao hihinana eo amin'ny latabatra mandraka hariva. Dia nankohaka izy ka nanao hoe zinona moa mpanomponao izay toy ny alika maty no mba jerenao. Amen. Androantsika ry havana malala dia hiresaka ny tantaran'ity Mefibosety ity Zara namaky an'ity ten'Andriamanitra ity dia izao ohatry ny nampalahelo anahy zany tantaran'i Mefibosety
satria tia Mefibosety ity dia tsy nanana ray aman-dreny kamboty izy satria mahatany anaty ady Jonatana rainy. Dia raha vakiantsika tsara io Samuela 2:2 io Samuela 2:7 io dia lehilahy anankiray malemy tongotra koa zany Mefibosety zany. Fa ny tena nakasika anahy dia nahita an'ity teny anankiray nilazainy ity hoe zinona moa mpanomponao izy izay tahaka ny alika maty no mba jerenao. Teto Mefibosety dia tena nampitovy ny tenany mihitsy tahaka ny alika maty. Ry havana zany alika maty zany tena hoe tsy dia misy ilaivana an'izany. Tsy afaka hohaninao zany satria ny alika biby maloto. Ny omby zao raha maty dia mba afaka hohanina atao laoka. Fa ny alika tsy afaka atao an'izany. Na ataontsika arany hoe mba alika velona dia mba hoe mivovoa rehefa misy olona tonga ao an-trano na mba hoe afaka entinao mandehandeha. Fa ny nampitovizan'ny Mefibosety ny tenany teto dia alika maty mihitsy. Na miteny an'ilay teny ary ohatry ny hafahafa. Fa teto Mefibosety dia tena milaza hoe tsinitsinina, zava-poana, efa kivy ny amin'ny fiainana, efa tsisy fanantenana ny amin'ny fiainana, tsisy ilaivana na. Fa zao ry havana, nahafinaritra anahy ilay tantara avy eo satria zao niova ny fiainan'ny Mefibosety avy eo. Nampiovana azy dia zao nisy olona anankiray tonga teo amin'ny fiainana. Lehilahy anankiray efa faheniny, lehilahy fa fatapatany hoe misy an'izay mpanjaka izay any. Fa tsy nampoziny mihitsy hoe ho avy eo amin'ny fiainana. Tsy nampoziny mihitsy hoe io lehilahy io anie ka vonona ny handray anazy. Dia tsy izany ry havana malala fa Davida. Andao nge vakiantsika ilay soramandry fotsiny dia efa malaza azy hoe nisoa nataon'i Davida tamin'ny Mefibosety. Aleloia. Nahatongavan'i Davida koa teto tsy hoe andeha handatsa amin'ny Mefibosety na hoe hanagadra azy na hoe hanontany zavatra anazy. Fa hanome soa an'i Mefibosety ny nahatongavan'i Davida. Nanomboka teo amin'izay ry havana malala dia niova ny fiainan'i Mefibosety. Lasa nanjaka miaraka ny Davida izy, mipetraka teo amin'ny latabatry Davida Mefibosety. Zany ry havana malala ny fahagagaran'izy teo amin'ny fiainana. Nahafinaritra anahy ilay tantara raha nivakiako tsara ilay izy. Fa zao androany dia tsy hoe tantara fotsiny ihany io tantara nivakiantsika teo. Tsy hoe hijanona hatreo izay tantara izay fa todika amin'ny fiainantsika sy ianao zany androany. Fiainantsika sy ianao io dia tahaka ny Mefibosety. Mety maro amintsika reto zao ry havana malala ny tena hoe kivony amin'ny fiainana, mafy ny aditra indray, manenjika ny olana indraindray, misy ny tsy fisiana, mamelo ny aretiny, mety voaroka tamin'ny asa ianao, mety nilaoza ny olon-tianao ianao, mety ahilikiliky ny fiarahamonina ianao eny amin'ny toerana izay misy ianao, ny ampianarana, ny ampiasana dia mieritreritra ny tenanao ianao hoe tsy dia misy ilaivana anao koa. Dia mety efa kivy ianao androany. Fa androany ny ten'Andriamanitra, androany Jesosy, androany Andriamanitra dia tonga eo amin'ny fiainanao koa handray anao. Ary raha tonga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra androany dia tsy hitady zavatra betsaka aminao, tsy hoe hanamelika anao izy, fa tia hanasoa anao koa. Fa zao ry havana malala, zavatra lehibe anankiray raha nijerevaka tsara ilay ten'Andriamanitra dia zao andao nge vakiantsika ilay eo amin'ny 7 Samuela 2:7 dia hoy izy hoe ary hoy Davida taminy, aza matahotra fa asiako soa tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao. Teto ry havana malala keto dia nisy antony nahatonga ny Davida nisoa Mefibosety. Tsy nanisoa azy teo zany Mefibosety raha tsy nisy any Jonatana rainy. Noho ny amin'ny Jonatana nanansivan'ny Davida soa Mefibosety. Dia tahaka an'izany koa ry havana malala. Andriamanitra
mety tsy anisoantsika, tsy anisoana, tsy anisoanao izy. Ny zanak'Israely ihany ny taranaka voafidy raha ny tokony ho izy. Fa zao, no ny amin'ny Jesosy, izay nanolotra ny ainy, ho famonjena antsika zanak'olombelona rehetra, dia jerevan'Andriamanitra koza. Jerevan'Andriamanitra koa ny fiainanao izay efa nainga rava io, izay efa nainga potika io. Ho jerevan'Andriamanitra izy androany. Ka androany aty hampahery anao. Ninona mety hoe olana misy eo aminao? Ninona mety hoe zavatra angatanao amin'Andriamanitra androany dia tsarovy a? Fa fahenony zany. Efa vona izy ny andray anao androany, hiadinao no ny amin'ny Jesosy, izay nanolotra ny tenany. Dia zao ry havana malala. Androany dia andaontsika tena hisaotra an'Andriamanitra. Hisaotra an' Jesosy aloha ny voalohany indrindra, tena hoe hisaotra an'Andriamanitra tsika noho ny amin'izany hoe nanolotra ny ainy izy a. Nanolotra ny ainy Jesosy ho fanavotana ho antsika, satria raha tsy nanolotra ny tenany Jesosy a, efa mety potika ny fiainantsika. Tsy afaka andovan'izany fiainana mandraka izay zany kory tsika raha tsy nohony amin'ny Jesosy. Ka androany ianao tsy haiko hoe inona ny zavatra mety angatanao, inona ny zavatra mety olana misy eo aminao androany. Fa zao hoe nohony amin'ny Jesosy dia vonin'Andriamanitra hanampy anao. Ka raha tena tianao zany hoe valim-bavaka misy eo amin'ny fiainanao zany, tianao zany hoe ny mpanjaka izany asa eo amin'ny fiainanao, dia raiso aloha Jesosy ho tombo sy mpamonjy anao. Raisy Jesosy hanjaka eo amin'ny fiainanao. Fa raha tsy teo Jesosy a, dia tsy tahaka an'izao tsika. Tsy hiova ny fiainantsika raha tsy noho Jesosy irery ihany. Dia mino aho ry havana malala fa voarahintsika izay teny somary fohifohy izay a. Dia ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany a. Alleluia. Amen. Halleloia. Sorantsika an'Andriamanitra izany toriteny nentin-dralahintsika Jonatana izany, dia tena mahafinaritra tokoa ny meno azy ary ihany koa mahakasika. Koa dia misaotra betsaka rahalahy Jonatana, dia Andriamanitra anie hamalafity anao dia Andriamanitra anie anondraka izany teny izany mba tena nirana ampon'ny olona izany teny izay nitorianao teo izany, dia tahian'ny tompo hatrany hatrany. Dia mankasitraka anareo ihany koa mankasitraka azy, satria ary ny fankasitrahana ataonareo ireny dia mampahery azy mba handroso kokoa hatrany. Halleloia. Hamaky an'ilay ten'Andriamanitra tsika, mankasitraka indrindra rahalahy Jonatana. Mahafinaritra nge mahita tanora sanareo tsy mba mahafinaritra mahita ny tanora tsy lany andro amin'ny zavatra fa indrindra amin'izao akaiky fiavian'i Jesosy zao fa lany andro amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra. Dia mankasitraka dia tahian'ny tompo dia ny valiny ireny omen'Andriamanitra anao sy ny taranakao. Halleloia. Tahaka ny tahian'Andriamanitra ny Mefiboseta, tahaka ny tahiany Davida ihany koa ny namaliny Davida soan'ny Mefiboseta noho ny amin'ny Saoly sy Jonatana. Dia mba malafity anareo ihany koa Andriamanitra, nareo rehetra izay manao asan'Andriamanitra io, nareo rehetra izay mandroso rehetrarehetra ireo dia nareo rehetra manao zavatra ho an'Andriamanitra ireo, dia ny hatramin'ny ankohonanareo ho tsarovana Izany mihitsy ohatra zavatra nitranga teto rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Davida, satria dia maty Saoly ary dia tsaroany Davida amin'izay hoe mbola misy tamingany Saoly be any. Le toe-po aloha dia tena toe-po sarotra ny anana an'izany. Ny toe-po izay nomena Davida ary Andriamanitra tsy nanenina nanao nametraka an'i Davida ho
mpanjaka tena Davida tena mpanjaka manana fo tena mendrika hoe olona neky fofony hainao ary tsy naniry ny ahatongavanao ho mpanjaka zany fa vao tonga mpanjaka ianao de inona nataony vao tonga mpanjaka izy de inona nataony ny nitady ny ava n'ilay ny fofony hainy mba ho asiany soa zanaky Jonatana i Mefiboseta zavikeliny Saoly zany ary Mefiboseta de zazalahy nampalahelo satria rehefa tam'le ady nahalavany Saoly sy Jonatana iny de niazakazaka ny olona teny tamin'io hoe mitsoa fa hanafika ny tanàna ny fahavalo de i Mefiboseta nanana mpitaisa nanana mpanompony Jonatana mitrotro anazy de niazakazaka de nienjera izy tao anatin'izay fikoropahana zay nienjera de lasa sembana lasa kilemaina i Mefiboseta lasa nalemia ny tongony anankiroa zao ry havana malala na inona kilemanao na inona fahalemenao na inona vonina sy trangana azo anao misy olona nge meno eto io Mefiboseta nampalahelo satria tamin'izy mbola vao roa taona teny atrotrony izy zany nienjera zany de nanomboka teo izy de tsy afaka nijorotsony tsy afaka nandeha intsony satria nalemia ny tongony anankiroa misy olona eto hatram'izay ny ainany de nanan-kilema nanana fahalemena mety tsy nandeha araka ny fiainan'ny olona rehetrarehetra ny fiainany fa za te teny aminao sa de tia mpanomboana ampairanao fa tsaron'Andriamanitra avy fotoana tena tsiarovan'Andriamanitra manokana anao teto na de zany aza ny zavatra ny ainany fa mafika zany fiainan'ny Mefiboseta zany rehefa vao kely defa kilemaina de iny defa iny nalebiazany de iny nafahany asa ainao an-tsara zany asana kilemaina zany asan'olona sahirana sy sembana zany tsy tovy amin'ny fiainan'ny olona ara-dalàna zany fa rehefa tonga ny fotoana na iza rehefa Andriamanitra ny atsiaro de ho tsarovany ane ary ho tsarovan'Andriamanitra ane ny olona osa sy kilemaina rehetrarehetra izay nanana fiainana tsy de tena nafinaritra mety mbola hatramin'ny fahakeliny mihitsy nisy olona teto tsy mba namiratra amin'ny fiainana zany tsy mba nahita mangirana zany teo amin'ny fiainana aza mampairanao androany tsaroan'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra de mba tsarony koa ny Mefiboseta rehetrarehetra de mba tsarony de ho asiany soa. Haleloia. Hoy Davida mbola misy sisa ihany ve tamingany Saoly mba sikosonony amin'ny Jonatana ary nisy mpanompon'ny fianakavian'ny Saoly Ziba no anarany ary natsony akany amin'ny Davida izy ka hoy mpanjaka taminy ianao moa ny Ziba ary hoy izy izao mpanomponao no izy ary hoy ny mpanjaka mbola misy sisa ihany ve tamingany Saoly mba asikosoa araka ny fanaon'Andriamanitra hoy Ziba tamin'ny mpanjaka mbola misy zanakalany Jonatana ray ihany ao nefa malemy tongotra izy zany mbola misy ihany fa saingy malemy tongotra zany hoe fa saika tsy nisy ihany efa ohatr'izany zay misy ihany ny saingy de ohatrany mba manana telefôna ve nareo misy ihany fa saingy vaky écran ohatra mba manambola ve nareo misy ihany fa vola madinika saingy tsy nisy izy zany misy ihany izy saingy misy zanakalany Jonatana ray ihany nefa malemy tongotra izy ary mpanjaka taminy aiza nefa izy aiza daholo ianao ry malemy tongotra ry malemy ara-panahy ry mampalahelo rehetrarehetra aiza daholo ianareo mivoa aiza nefa izy zao izy fa i Davida mpanjaka izy iro hatramin'ny makiry izy zanaky Amiela ao Lo-debara ary Davida mpanjaka nirekahaka azy tao hatramin'ny Makira zanaky Amiela tao Lo-debara ary no tonga teo amin'ny Davida Mefiboseta zanaky Jonatana
zanaka Saoly dia nikohaka sy nitsaoka azy ary Davida Mefiboseta dia hoy izy ity ity mpanomponao nefa ary Davida tamin'ny aza matahotra fa asiako soa tokoa ianao ny amin'ny Jonatana rainao ary ampodiko anao ny tany rehetra zay any Saoly rainao ary ianao ihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva. Ngezanga rehefa nyzany fahasoavana tonga tampoka tamin'ny Mefiboseta zany ngezanga zany rehefa hitanao zany hoe ny fananan'ny Saoly rehetrarehetra tamin'io mantsy rehefa lasa maty Saoly dia ny tany rehetrarehetra sy ny sisa nalain'ny olona kefa maty dia nalain'ny olona zany hoe tsy mba dia tena i Mefiboseta zany sady efa nalemy no tsy tena hoe ratsy fiafara tamin'izany fa ratsy fanombohana mihitsy dia saika ratsy fiafara satria saika tsy nandova ninina intsony fa Andriamanitra rehefa mahatsiaro ny olona anankiray dia tsy mahatsiaro an'izany olona zany amin'ny ampahany zany Andriamanitra hoe atao hoe misy manana vary ve dia misy ampavarina pango ohatr'izay ry izy ohatran'ny Erika. Andriamanitra rehefa mahatsiaro androany tsika te hivavaka manokana anatin'ity toriteny ity mba hatsiarovana ny malemy tongotra rehetrarehetra ny tsy mahajoro rehetrarehetra ny olona mieritrrehetra fa ratsy fanombohana rehetrarehetra ny olona mieritrrehetra fa verizoro rehetrarehetra hoe mba tokony nanana iny dia sy nanana lova sy ny sisa any fa tsy nisy ninina novantanina intsony. Androany andron'Andriamanitra aminao androany hoy ny tenin'ny Davida aza matahotra fa asiako soa tokoa ianao asiako soa any hoe meko fahasoavana androany aza matahotra manatin'Andriamanitra ianao fa ho asian'Andriamanitra soa i fiainanao io ary rehefa nisy soa Andriamanitra dia manisy soa be dia be apodiko anao ny tany rehetra zay an'ny Saoly rainao verina zany ny lova rehetrarehetra ary koa ianao ihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva zany hoe tapitra hatreo ny hanina tsy dia manahoana fa nombokeo dia hiary isakafo amin'ny mpanjaka latabatry ny mpanjaka ny hinanana koveran'ny mpanjaka ny hinanana alleloia tsara nge zany ry afaka zany hoe Andriamanitra rehefa mahatsiaro anao dia tsaroany avokoa ny zavatra rehetra zay tokony ilaina eo amin'ny fiainana tsaroany avokoa alleloia izavy izy mba maniry ho averin'Andriamanitra ny fahasoavana eo amin'ny fiainany ho atao amin'izay zany ohatra hoe misy masoandro hiposaka amin'izay mba fiainan'ny Mefibosety mafy zay fiainan'izay fa mba hisy masoandro hiposaka amin'izay ny fiainany alleloia tsy haiko ny hoe mba mahafantatra za mahafantatra olona tena tsaroko hoe tena tsy mba nanana fiainana zany olona tsy mba nanana mpiainana zany olona zany tsy mba nanana fiainana ry avan'izany olona zany hatramin'izy mbola kely dia mahaizina teny foana ny fiainana dia olana teny foana tamin'ny mbola kely dia voailikilika ny asa koa izy efa tanora dia voailikilika sasatry ny voaroaka ny am-piasana sasatry ny misy olana nanambady koa moa izy dia efa nanizany ary dia manao tsinitsinina azy tsaroako manokana zany olona zany androany fa androany koa dia hotsarovan'Andriamanitra ny fiainana izay rehetrarehetra mety natsapa hoe tsy dia nafinaritra zany fiainana zany ohatry ny ratsy fitomboka ity fiainako ity isy Andriamanitra ihany koa hatsiaro manokana an'izany olona izany amin'izao fotoanana io zao ary dia andeha mifavalo dia ny koa akisika nanao hoe zinona moa mpanomponao izay toy ny alika maty no mba hajerenao tena marina teny Rarao Jonatana fa alika maty zany tsisy mijery zany alika maty zany tena tsisy mijery zany any amin'ny mpitoroteny any misy teny hoe ny aleo alika velona toy izay liona maty aleo alika velona toy izay liona maty any amin'ny mpitoroteny toko fahasivy efatra any misy an'izany aleo alika velona toy izay liona maty fa raha mbola alika maty koa zany dia efa tsy hita mihitsy atao ahoana dia tsisy mijery tokoa zany tsisy ninona atao ny omba mba maty mba ilaina ny tandroka ilaina ny odiny atao kiraro atao seza rehetrarehetra
fa nalika zany velona iny ny ilaina fa maty iny tsy ilaina. Aleo alika velona tsy zay leona maty fa rehefa maty ny alika dia tsisy mijery. Dia zany mba nanoharany Mefibosetany tena ny teo anatrehan'ny fiainana ary teo anatrehan'ny Davida dia izao no teny hoe zinona moa ty mpanomponao izay toy ny alika maty no mba hajerenao. Nieritreritra izy fa tsy mendrika azy zany rehetrarehetra zany, tsy mendrika. Fietrena tanteraka ozy izy ny aina mahitsy soa Alleloia. Zay ny fahitany tena zinona moa ty mpanomponao izay toy ny alika maty no mba jerenao. Toy izy Davida hoe malalo imasoko ianao. Alleloia, amen. Malalo imasoko ianao, eo anatrehako ianao tena olona tena manana maizy azy, manana maizy anao ianao io manana maizy anazy ianao io, ary ianao io tena misy tombam-bidy ngeza-peo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona ianao mety tsy dia misy dikany fa eo anatrehan'Andriamanitra ianao malala ianao. Alleloia. Zinona moa ty mpanomponao izy ry havana malala. Misy olona mahatsapa ny zavatra ohatr'izany, ary rehefa mahatsapa an'izany ny olona anankiray dia tena mahatsapa mihitsy izy hoe tena fahasoavana zany iainana zany. Misy olona tsy mahatsapa an'izany, ary ny olona tsy mba mahatsapa an'izany dia olona sahirana, tsy mahatsapa mihitsy inona moa ty zay za no atao an'izany zavatra rehetra zany. Ary anisan'ny toetra tena mahafinaritra an'Andriamanitra rehefa ny olona mahatsapa ny zavatra atao aminy. Be dia be ny olona tsy mahatsapa ny toerana misy azy. Be dia be tsika mieritreritra hoe mendrika antsika izao fiainantsika izao, fa tsika reto nge ravana vao io mihitsy resaka tamina anabavy zay. Mino fa zay anabavy zay mahatsapa izy androany, fa afaka miteny koa zany hoe zinona moa ty za mpanomponao izay toy ny alika maty no mba hajerenao. Ry havana, izao fiainana iainanao io, fiainana iainanao io, ty fiainana iainako ty tsy mendrika anahy. Fiainana nomena. Alleloia. Fiainana tsy teo fa fiainana nomena, ary nomena be dia be. Alleloia. Zany mahatonga anahy miteny foana hoe tsika rehetrarehetra tokony hoe tsy possible amintsika tsy hanan-javatra isaoran'Andriamanitra zany, fa io fiainanao io dia fiainana tena tsy tokony hisy maminy, fiainana tsy tokony hisy ninina, fa zao fotsiny tonga fotsiny ny fotoana nahatsiarovan'Andriamanitra anao. Aza manontany lavitra be zany hoe fa maninona ary fiainako lasa nahafinaritra ohatr'izao. Tonga fotsiny ny fotoana nahatsiarovan'Andriamanitra ny fiainanao. Alleloia. Ny valina izay dia tsotra, fa maninona ary ny fiainako lasa ohatr'izao. Satria ianao nahita vady dia ny vadinao nahatonga ny fiainana ohatr'io, sa ve ianao tena hoe tafita tamin'ny fianarana dia nahazo asa tsara? Tsia ry havana. Tonga fotsiny ny fotoana nahatsiarovan'Andriamanitra anao. Mbola misy tamingany tsy haiko tany amin'ny razam-benatra tany misy olona nitadidin'Andriamanitra. Zany ianaovanao soa androany ny azy zao foana tenko hoe ny antony ivavahantsika androany, ny anaovantsika zavatra tsara ho an'Andriamanitra androany dia mba hatsiarovan'Andriamanitra ny taranantsika ny aoriana any. Any aoriana any nge raha mbola tsy tonga Jesosy isy Andriamanitra hiteny hoe misy taranaky very sy rina ve eto ohatra, na misy taranaky tody-drahony soa ve eto, na misy taranaky niaina maheno soa ve eto, na misy taranaky Nikela Sandrela ve eto, dia efa ahoana? Atsovy mankaty fa asiako soa noho ny aminy. Alleloia. Zany nge io. Ianao androany raha tiany ankora anao dia mivavaha ianao. Mbola misy taranaky Patricia Rary Malala na i Noel
no Naël Gianni ve ano izy na itozy Mikael na $100 na razana Monika mbola misy ve any misy alefa azo aty halleloia anenano aloha mety hisy ny asan'Andriamanitra ataonareo androany io fiainareo tolotrareo an'Andriamanitra io anelany possible hisy taranaka reo mety mampalaheloelo fa tena ho tsarovanaandriamanitra io ary tena zay zavatra very teo am-pelatananao tamin'izao ianao very zao ho averina amin'io aneliny any ka tsy njovy ny ankonanao tsy njovy ny taranakao manompo an'Andriamanitra alleloia taonompo an'Andriamanitra ho an'ny lanitra ho an'ny fiainantsika mandrakizay teo ho an'ny taranantsika anelinany ihany koa alleloia betabe tamin'ireo mpanjaka ireo nge hoary avana ny tsarovan'Andriamanitra foana noho ny amin'ny Davida zao foana ny tenin'Andriamanitra any amin'ny tantara sy ny mpanjaka rehetrarehetra any rehefa miresaka amin'ireo mpanjaka ireo Andriamanitra dia miteny fa hoe noho ny amin'ny Davida mpanompoko fa tsy noho ny aminao alleloia amen mivavaha ianao mivavaha raha tianao ny hitahin'Andriamanitra ny ankonanao alleloia dia natsoiny izy tahatara nge zany ry havana hoe anao taria amin'ny farany ambany taria mbola ny olona no mitrotro anao rehefa tonga ny fangalana sakafo raha tsisy mitrotro anao tsy mahatakatra sakafo ny fiainanao amin'io tena fiainana tena hoe mampalahelo fiainana mampalahelo fa io rehefa misy fotoana amadika fiainan'olona Andriamanitra dia mamadika ohatran'izany fiainana Mefiboseta zany mihitsy tany amin'ny farany ambany dia latsom-badiny ary amin'ny farany ambony jerenao tsara zany hoe manomboka eo dia hihinana amin'ny latabatra mandrakariva hatramin'izay izy ry amin'ny tany erika izy malemy na miakatra ambony latabatra ary tsy dia eny amin'ny tany eny izy mihinana za tena teteny aminao avy fotoana anatin'ny fotoana tampoka zay tsy ampozin'ny olona zany olona mifikitra sy mifikitra mandrakariva amin'Andriamanitra zany dia zao io olona io tena hoe amin'ny fotoana tsy ampoziny miakatra eny amin'ny faratapony tampoka to dia eny amin'ny latabatra ny mpanjaka mba azonao an-tsaina zany ry havana ny fihinanao to dia fihinan'ny mpanjaka ny toerana hihinananao to dia fihinanana mpanjaka zany ny olona tahin'Andriamanitra ary Davida tsy azona kesika mihitsy fa ny azy zay foana eto aty fa alleloia ary tsy vitan'izany fa avakitsika ny 15 dia niantso ny Ziba mpanompon'ny Saoly ny mpanjaka nanao taminy hoe izay rehetra nanana Saoly sy ny mpianakavy rehetra dia nomeko ny zanakalahy ny tomponao koa ianao sy ny zanakalahy ary ny mpanomponao dia hiasa tany ho azy ka anatitra anykoanina ho an'ny zanakalahy ny tomponao fa Mefiboseta zanakalahy ny tomponao hihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva ary Ziba nanana zanakalahy 520 sy mpanompo 20 ary io Ziba tamin'ny mpanjaka arak'izay fa nandidinao ny mpanjaka tompoko no ataon'ny mpanomponao fa amin'ny Mefiboseta hoy Davida dia hihinana amin'ny latabatra toy ny anankiray amin'ny ankizilahy mpanjaka izy ary Mefiboseta nanan-janakalahy tanora Mika no anarany ary rehetra nytoeratoetran'ny Ziba dia mpanompo Mefiboseta avokoa ary Mefiboseta nonina tany Jerosalema fa teo amin'ny latabatry ny mpanjaka no nihinanany mandrakariva ary nalemy ny tongony roa hatramina mpanompo to dia nomena azy izany rehefa hovain'Andriamanitra amin'ny fiainanao na mpanompo aza homen'Andriamanitra anao na mpanompo aza homen'Andriamanitra anao mahafinaritra iny meno nisy olona resaka tamiko dia manao trano zany olona zany dia zatra dia mahafinaritra tokony 5 langa mba ny manao an'ilay trano ilay olona amin'ilay mpanao an'ilay trano maro anaka be mihitsy zao ry zareo efa trano be 10 izy mianakavy miaro manao an'ilay trano vetivety kely ilay trano dia vita satria raha olona tokony 5 lasa 4 no manao an'ilay trano tanao rehefa votahin'ny tompo hatramin'ny mpanompo homen'Andriamanitra anao to dia efa vonona ho azy fotsiny zany alleloia dia teny aminao ary ampaheranao manao hoe mivavaha foana aloha mivavaha foana fa ao ambadiky ny fivavahana dia tena misy fahasoavana homen'Andriamanitra ny olona tsirairay avy amin'ny fotoana tsy ampozinao io mihitsy no ahatsiarovan'Andriamanitra anao ary ianao tsaroan'Andriamanitra zany
Zany olona tsaroan'Andriamanitra zany to dia afaka mitsika sy mifaly zany olo zany. Ny angatahanao dia tsotra, tsy ny hoe ovainy fiainako hoe homeo an'izao, fa ny angatahantsika indray moa ny voalohany dia izao mba hahatsiarovan'Andriamanitra antsika tahaka ny nahatsiarovany Davida mpanjaka any Mefibosety. Ianao tsarony, efa tsaroan'Andriamanitra ianao, zay rehetra ilainao mihoatra aloha zay nieritreretinao dia ho ataon'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fotoana fohy hitsimbadika, ny fiainao hitsimbadika amin'ilay tsara, ambony lasa ambany fa tsy ambany lasa ambony. Alleloia, amen. Hatramin'ny mpanompo to dia vetivety kely to dia patron be mihitsy ny Mefibosety ry havana. Hatramin'izay miasa izy misasatra vao mihinana, fa tao anatin'ny fotoana fohy to dia mihinana eo amin'ny tsy misasatra tsotra dia mihinana sady fihinana mpanjaka any an-tanàna nefa ny mpanompo to dia efa miasa. Voadidina ny mpanjaka, hodidian'Andriamanitra ane, alleloia, hodidian'Andriamanitra ane, hotsarovan'Andriamanitra dia hodidiny hatramin'ny olona, meny hatramin'ny mpanompo aloha, tsy ny sakafo ihany, tsy zany ihany anie ny zavatra ilaintsika, hatramin'ny olona hikarakaranao dia ho amen'Andriamanitra anao. Ngataka tsika ao anatin'ity fotoanandroany ity mba hatsiarovan'Andriamanitra ny fiainantsika. Ianao izay mahatsiaro mihitsy ohatra ny adinodin'Andriamanitra ake za zany, ohatra ny tena manana fiainana manan-kilema ange za zany, ohatra tena manana fiainana manan-kilema ange za zany, ohatra manana fiainana ohatra ny malemy tongotra ange za zany. Ry havana, hain'Andriamanitra io, hain'Andriamanitra atao tsara mihitsy, fa tena teneniko anao, tena hain'Andriamanitra tao ny manova ny fiainanao io ao anatin'indray nitimanso. Ianao mila matoky, ianao mila tena hoe matoky ny fitantanan'Andriamanitra ianao. Ity Mefibosety ty nge dia nanana toe-po tena nahafinaritra eritreretinao fa izy io rehefa hitan'Andriamanitra koa ny toe-pony sady miaraba miarira soanirina ihany koa aloha ao anatin'izany. Fa hitan'Andriamanitra ny toe-ponyty Mefibosety ty satria eritreretinao fa rehefa niarina any Mefibosety, rehefa niodinan'ny Davida indray, niodina tamin'ny Davida Absalomo, dia Davida nitsoaka niala teo an-tanàna. Rehefa eritreretinao zany hoe Davida tany nijaly, Mefibosety anefa efa nahazo ny zavatra azony tamin'Andriamanitra, efa nipetraka tamin'ny toerana ambony ary tsy nahitry teo intsony izy. Fa any amin'ny Samuela faharoa toko faha 5:5 ary Mefibosety zanak'Alahy Saoly hidina hitsena mpanjaka ary tsy nanasa tongotra nanamboatra volombava nanasa lamba izy hatramin'ny andro ilan'ny mpanjaka ka hatramin'ny andro natongavany soamatsara. Any mpanjaka zany tany amin'ny fotoana io efa lasa nandeha nitsoaka tany dia hanomboka teo koa izy sady tsy nihinana izy tsy namboatra ny volombavany tsy nanasa tongotra, tsy nanasa lamba, fa nampahorina zany teo mampahorina ny tena mantsy, sady tsy mihinana tsy vomety tsy mikarakara tena atao hita mihitsy olona mijaly ary dia tena nampijaly tena mihitsy izy. Iny moa zary tena tenenina ity Mefibosety ty vitan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny toe-pony, fa olona anana toe-po afinaritra izy ary tsy niara tamin'ny Davida intsony izy satria tsapany loatra ny fahasoavana izay ndraisiny tao amin'ny Davida mpanjaka ry havana malala. Androany teteny aminao hoe todika aminao tsika tsirairay avy izay nanana fiainana tsy nahafinaritra hatramin'izay, hoe hatramin'ny ianao manana souvenir dia souvenir anao souvenir ratsy, ty za dia ohatr'izao. Misy olona tsy mba nanam-pifaliana zany tao anatin'ny fito ty za dia ohatr'izao, dia asena mitadidy zava-mahafinaritra dia tsy mahatadidy. Inona moa mba zava-mahafinaritra tsy dia nisy satria maninona, satria fiainana tsy zarizary fiainan'olona nalemy tongotra roa voafetra ny zavatra nataony zany, tsy mitovy amin'ny olona ary tongotra zany ary olona niaina ato anaty fahasahiranana. Misy olona nge olona efa mionona fa nionona tanaty fahasahiranana rehefa tsy satsony nanao an'izany hoe inona no mba vinavina, inona zavatra atao tsy satsony. Fa androany teteny aminao manao hoe
Alleloia. Sahy ihany aloha, mbola sahy ihany aloha, sahy ihany aloha manome voninahitra, sahy ihany aloha tena hoe matoky an'Andriamanitra, fa hitan'Andriamanitra zavatra zay tokony atao, hitan'Andriamanitra ny tokony atao eo amin'ny fiainanao, fa tena tian'Andriamanitra hovaina io fiainanao io, atolory azy io, fa ho asandrany ambony io, tena ho asandratra, tena io fiainanao tena tsy zarizary hatramin'izay io, ao anatin'ny fotoana tsy ampoizana ampiakarin'Andriamanitra io, tena ny fihinan'ny mpanjaka ao no haninao, ny fihinan'Andriamanitra no haninao. Androany ny zavatra tokony ataonay dia izao, manolora tena, manetrety tena, fa raha mieritrao anaty an'Andriamanitra ianao, eo no anandratany ianao, tsy maniry tena no asandatra. Dia aza manao hoe tsy mino hoe ty fiainako dia hijanona eto, fa ny atsapano voalohany fa miaraka aminao Andriamanitra, dia io fiainanao io no miova voalohany. Alleloia. Afaka manokana mihitsy tsika ty toriteny ity, fa afaka manokana ho an'izay rehetra ny fiboseta rehetrarehetra eto. Vao roa taona izy dia nianjera dia nalemy ny tongony, dia tsy roa taona zany izy mba niaina, fa nomboka teo amin'ny faharoa taona dia tena fiainana tena nampalahelo. Fa za efa afaka manokana androany fa ny fiainanao tsy maintsy miova, na ovinana nanomboka na firy taona ianao zay niaina tanaty zava-mampalahelo, ny fiainanao tsy maintsy miova androany, ary tsy miova ahoana fa miova amin'le tsara, miova amin'le mba tena iriana hoe zany ka fiainana. Tena tingeravana ohatr'izany mihitsy hoe tena zany ka fiainana hozy izy. Hoe misy fiainana ohatr'izao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, tena misy ka, tena misy ny fiainana, tena misy fiainana. Za mba hanana ny fiainana hozy Jesosy dia hanana ny be dia be. Alleloia. Hihinana amin'ny matsiro ihany ianao ny farany, hihinana ny fihinan'ny mpanjaka ihany ianao Alleloia. Tahinin'Andriamanitra ny fahalemenao sy ny kilemanao tsy mahasakana io, fa na dia ny mpanompo anao aza dia mbola omen'Andriamanitra ao amin'ny fotoana rehefa tsarovany ianao. Ny zavatra ilaina aminao dia izao, fanetretena dia ny fanekena. Alleloia. Mijoroa foana amin'ny marina, mijoroa foana amin'ny fahamarinana, mijoroa foana na mbola n'inona toerana misy anao na inona, fa ny fahatsiarovan'Andriamanitra ny olona iray tsy maintsy izy, tsisy olona tsy tsarovan'Andriamanitra zany, fa tsy maintsy tsarovan'Andriamanitra ianao io. Vavakantsika rehefa avy eo, tena hivavaka tsy mivavaha amin'ny fo mihitsy ianao rehefa avy eo, ho anao izay rehetra izay te ho tsarovan'Andriamanitra, fa fotoana tsarovan'Andriamanitra anao ty herinandro ty. Alleloia. Dia amin'ny herinandro ambony io tena zavatra iainanao dia tsarova, fa tao anaty ao ambadiky ny fahatsiarovan'Andriamanitra anao manomboka eto androany. Tady ity fa anaty n'Andriamanitra ianao, tsy kilemena ny antsoina anao fa malala ianao, malala io mason'Andriamanitra ianao, ny fiboseta kelin'Andriamanitra mandehandeha. Alleloia. Tsy mendrika anao io fiainana io. Misy olona eto mitomany matetika ianao mitomany amin'ny fiainana, tsy mendrika anao io fiainana io, tsy mbola io le izy. Fa androany tsarovan'Andriamanitra manokana isika, tahaka nantsovana ny fiboseta. Alleloia. Dia ho hitanao fa ao anatin'ny fotoana tsy ampoizinao dia averina aminao izay norobainy ny devoly teo amin'ny fiainanao. Betsaka amintsika eto ny very zavatra, very vola, very matetika vola, very tany, very tsy fantatra avy izay nalain'ny olona teo am-pelantananao, fa io afaka averin'Andriamanitra. Baiko nomen'Andriamanitra dia averina aminao avokoa ireny rehetrarehetra ireny, miaraka amin'ny ambonin'izany rehetra izany, fihinan'ny mpanjaka, miara-mihinana mandraka hariva. Raha mbola eo koa ny mpanjaka ka mihinana dia ianao koa mihinana. Tadia fa na misy aza ny mosary ny mpanjaka mihinana foana, dia ianao le fiboseta eo akaikin'ny mpanjaka tsy maintsy mihinana, satria tsy alika maty ianao anatrin'Andriamanitra, fa tena malala eo mason'Andriamanitra ianao, dia ataon'izany ho anao. Io no antirintsika amaraparanantsika azy.
andraso aloha mba aritsika kely fa misy tsy misy feo izy zany tolotra antsika fitiavana be mantsy ty hira anankiray ty Alléluia. Isaorantsika n'Andriamanitra izany hira zany mahalala mason'Andriamanitra ianao ary androany tsika tsara fantatrareo moa fa adino no niteny fa mino fa fantatrareo ihany androany fitondranam-bavaka ny fotoanantsika androany ary ho anareo izay manana zavatra tiana entina bavaka na aretina na olana na dia atao fotsiny ary tena tianareo hoe mba hiova amin'izay fiainanareo io tianareo mba ho tsarovan'Andriamanitra dia androany fitondranam-bavaka efa misokatra ny fangataham-bavaka ao anatin'ny
messenger korado akiradio afaka mandefa message anao de nizao a satria aza atao tara loatra ihany koa fa raha tara loatra de fatapitra indray mifandarana de tsy voavaky fa ho avy araka amintsika eto mampihana revo a hitondram-bavaka izay tsy takany mahazatra ihany de entina-bavaka eto na aretina nentim-boana izy ty moa tamin'ny andron'ny covid nalaza be de nentina bavana ny aretina tamin'izany fa am'izao tsy aretina fotsiny intsony ihany fa ninonina zavatra tianao entina-bavaka de hoentintsika bavaka izy zany de misaotra anareo ihany koa mahakasitraka misaotra tsara le iriny a malaly masoko ny anaran'izy iny mahafinaritra zany izy zany de zay no fotoanatsika zay no famelavelarantsika ny toriteny androany fa ho arahantsika vavaka zany satria mba tiantsika ho tanteraka tamintsika tsirairay avy izy mba te hiova hoe tena mba te ho tahaka ny Mevi Bosety olona efa tsy nanana tena zany Mevi Bosety zany rehefa tsy nanana inona zany hoe mba misy lova ho amidy raha sanatria tokony fa ny fiainany ihany ny fiainany miaraka amin'ireo tongony malemy anankiroa de iny ihany no tsy maintsy andehanany a de zay hitany eo no hohaniny zay tsy hitany de tsy hohaniny fa izy anambady a ameloma mivady aman-janana moa zany de mieriny tenany zay miaraka amin'ny tongotra roa malemy fa rehefa Andriamanitra kosa miaraka aminao alleloia tonga de fa mivomana ny rehetrarehetra ary tian'Andriamanitra hosoloana zany ny fiainanao amin'ity androany ity koa izany indrindra no mahatonga antsika hivavaka amin'izao fotoana izao anomboka ny fotoana arytsika amin'ity androany ity misaotra ny Rarahaba Jonatana de misaotra antsika rehetra nahatra nino hatramin'ny farany fa tonga amin'ny fotoana fitondrana vavaka tsika andao rehefa tsika ity iranankiray ity a de orina izy ity to de hiditsy eto mampionina hitondra antsika anaty vavaka raha misy message tonga ao amin'ny messenger koa de reo no mentsika mavaka fa rehefaso am'izay messagenao a raha misy fangataham-bavaka tianao entina fa tena hitsika mivavaka izy zany de ataotsika ty are hoe i Mevi Bosety moa miteny hoe inona moa inona moa ty zay alika matinao zay alika maty toy ny alika maty ity fa androany koa tsika atsiaro manokana ny zany hoe iza moa ianao no mba omen'Andriamanitra fahasoavana zany hoe ovaina fiainana omena fiainana mahafinaritra iza moa iaraka itentsika anatin'ny dite hoe iza moa ty za mba nindramiko ety iraninjaka fity ity de mba nasiko ny sariko taloha izy a no alefantsika amin'ity androany ity a de ireo sary voalohany reo a za daholo ny sary mbo anatiny ity a mba nahakasika ny foko mantsy a ity iray ity de mba nisoloana mba natao sariko daholo ihany a tao anatin'ny tiry ity de mialohan'ny idirana mampionina eto ary a de andao ary a to de ataotsika tiry ity a ho voninahitr'Andriamanitra lasa ary isika meno ho finaritra tsika rehetrarehetra tsika rehetra ry teny hoe Jesosy o iza moa ty za Ni fuku no feno
fahita zany fiainana ny paradisa misaotranao fambahanisany ao zany foko asininao ny foko feno fiadanana santariko ny fitsaharana fanevateva efa nataotsy misy ao efa notakarinao endrona votara efa maty farayao indrisy fatolamainao famora novelomenao matananao zanakao Jesosio izamutizao nutiavinao sinavutanao nifuku nufenoinao nifane masinao tepulunenanao Jesosio izamutizao nutiavinao sinavutanao nifuku nufenoinao nifane masinao tepulunenanao nifuku nufenoinao nifane masinao tepulunenanao nifuku nufenoinao nifane masinao tepulunenanao Halleluja. Voninahitra n'Andriamanitra iry ihany dia faly indray miarabantsika rehetrarehetra amin'ity androany ity ato anatin'ny fandarana fitondranam-bavaka tsika amin'izao fotoana izao dia ahiany Jesosy daholo tsika rehetra. Faly indray mahita anareo androany. Halleluja. Dia samia mahery inona fanampaherentsika ny tenin'Andriamanitra izay indrenesika teto androany ary samy nampatsiaro antsika fa isika dia olona tsisy mendrika na dia iray azy, olona faran'izay tsinitsinina daholo tsika ary tany amin'ny farany ambany, tsy mendrika ny asiana soa, tsy mendrika ny ho atao ninina fa isaoran'Andriamanitra fa andresitsika mbola namindra fo tamintsika Andriamanitra dia voninahitra ny ho azy rery ihany. Halleluja. Hitondram-bavaka tsika amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny hitondrantsika am-bavaka dia hivavaka tsika aloha ho an'izany toriteny izany ary ny fiainana maharitra dia ao amin'Andriamanitra ary hafana malala. Mety mandalo ihany ny olona hoe misy tokoa indraindray fiadanana sy fahasambarana katsahan'ny olona eto amin'ity tany ity ary tsisy tsy mitady an'izany ny olona rehetra fa soa ihany ravana, soa ihany fa na dia ny olona tsy afaka nahita fahasambarana teto amin'izao tany izao azy tahaka Mefibosety, na dia nitady aza dia tsy nahita ary sika rehetra dia tahaka an'izany avokoa. Dia na dia tsy afaka nahita an'izany azy tsika teto amin'ity tany ity dia Andriamanitra mihitsy no mahatsiaro ary Andriamanitra mihitsy no afaka manome antsika an'izany. Ary raha maharitsika, raha mandrositsika, raha mitombontsika dia hiara hinana amin'ny Jesosy mandrakizay koa tsika eo amin'ny latabatra ao an-danitra ao, satria ao koa fantatsika fa misy ny fanasana lehibe izay efa ho avy tsy ho ela kely sisa dia hiditra ao anatin'izany fanasana izany tsika ary izany fanasana izany dia hisy latabatra eo dia hiara hinana eo tsika rehetrarehetra. Ny fampakaram-bady dia fanasana, fifaliana, fiaraha-misakafo izany no hita ao anatin'izany fampakaram-bady izany. Ka raha maharitra isika, raha manetry tena isika, raha miorina tsara ka mitombo isika dia isika izao niaraka hiara hisakafo amin'i Jesosy dia tahaka ny
Davida ny teny tamin'ny Mefiboseta manao hoe manomboka androany dia hiara hisakafo amiko foana izy eo amin'ny latabatra mandraka hariva. Aleloia. Any hoe tsy alo etsony fa eo foana. Dia mino fa antsika rehetra samy ho tafiditra ao anatin'izany fanasana lehibe izany. Vavaka antsika amin'izao fotoana izao hoe vavaka antsika mialohan'ny tondratsika mivavaka dia vavaka antsika ho an'izany toriteny izany ndavaly. Sotranao izay Jehovandriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity. Mankasitraka Jesosy any amin'ny teninao izay tonga taminay androany fa tena tsara ianao. Ary isaky ny teny rehetra izay ambary eto dia tsy misy afa-tsy fahatsaranao no renay. Ianao ilay Andriamanitra manangana fiainana. Ianao ilay Andriamanitra rain'ny kambotsy ny mpitondra tena tokoa ianao. Andriamanitry ny malemy ianao. Andriamanitry ny reraka. Andriamanitry ny olona tsinitsinina tahaka anay ianao Jehovandriamanitra. Andriamanitra afaka manova fiainana. Andriamanitra tena fitiavana ianao. Tsy mizatavan'olona fa mijery ny fona tsirairay avy kosa ianao. Raha misy fanetretena ny anatinay Jesosy dia izany no hitanao androany. Raha misy finiavana ny anatinay Jehovandriamanitra dia izany no hitanao amin'ity androany ity. Ary atonganao anangana ny fiainana tsirairay avy eto. Jesosy mba meo anay izany fanetretena Mefiboseta izany. Atonganay iseho anatrianao Andriamanitra. Ametraka ny tenanay ho tsinitsinina. Haka anaiky ny antsonao. Anaiky ny antsonao ho tonga ao anatin'izany efitrano mahafinaritra izany. Dia hihinana eo ambony latabatra ny tomponay izahay. Izay rehetra manetry tena ho ianao no sandatra. Fa izay rehetra manandra tena kosa dia ahetro ianao Jehovandriamanitra. Indraindray tsy hainay ny manetry tena eo anatrianao Jesosy. Ohatrany mieritreritra izay indraindray hoe tena tokony ho anay izany toeran'izany. Dia manamary teny izay Jesosy. Mieritreritra izay indraindray hoe efa tsy tokony heritritsony fa efa manana toerana eo akaikinao. Kanefa tompony indray izay vao fitaka. Fa raha mbola tsy ampy ny fanetretena tao anatinay dia ampitomboy androany Jesosy malala. Ahafahanay manaiky ny antsonao bebe kokoa. Atonganay anaiky ho atsanganao Jesosy. Dia hitsangana ny ara-panahinay. Dia hitsangana ihany koa ny fiainanay manontolo. Aleluia sy ny mombanay rehetra Jehovandriamanitra. Sotranao tompony amin'ny teninao androany. Sotrany amin'ny mpanomponao. Izy mirahalaza nitondra izany teny izany ho anay. Fa ianao nametraka an'izany teny izany teo am-bavany. Mankasitraka Jehovandriamanitra. Aleluia. Amen. Hiditra amin'ny fitondranam-bavaka antsika amin'izao fotoana izao. Fitondranam-bavaka voalohany dia tahin-tombo pasitera mangataka vavaka fa mba te-hitombo ara-panahy. Mankasitraka indrindra tsara besany fangataham-bavaka izany. Ary izany mihitsy ny tena tokony fangataham-bavaka isan'andro ao anatintsika tsirairay avy. Dia ny fitombontsika ara-panahy. Rehefa velona ny fanahinao dia velona ho azy ny manodidina anao. Ny olantsika rehetrarehetra eo dia olana ara-panahy avokoa. Misy MP amin'ny pasitera eo voaray daholo ny MP fa alefantsika amin'ny lahatra. Mavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy tondrambavaka ny tena-vavinay ity izahay Andriamanitra. Izay mangetaeta tokoa te hitombo ara-panahy izy Jesosy. Inona ny zavatra angatahanao sy tadiavinao Andriamanitra moa tsy izany va Jesosy? Dia ny tombo ara-panahy Jehovandriamanitra amin'izao andro farany izao Jesosy malala ary. Mahagaga raha amin'izao mbola misy olona tsy manana etaetan'izany Jehovandriamanitra fa izy dia ao anatin'ny mangetaeta Jehovandriamanitra. Angatahako Jesosy malala ny fanahinao masina mihitsy. Ilay afo hidina ao anatiny dia ampirehitra miredareda tompo ny ao anatin'ny fony ao. Ahafahany Jehovandriamanitra manana etaetanao isan'andro san'andro ary izany etaeta izany no ampitombonao azy. Jesosy mety betsaka ny zavatra mbola tsy fantany mombanao, betsaka ny zavatra mbola tsy hainy Jehovandriamanitra fa fantatro fa izahay reto ihany koa dia samy tsy nahina inona na inona fa ny etaeta tao anatinay natonga anay Andriamanitra nandroso ny tombo tamin'ny fitiavana anao sy tamin'ny fankatoavana ny sitraponao. Jesosy androany dia mitondra-bavaka azy ary dia ho tarihan'ny fanahinao masina izany ravavy izany Jesosy ho tonga hatrany amin'ny rano batisa. Haleloia. Ho tonga hatrany amin'ny famonjena ny fanahy mihitsy ka ho voasoratra ao an-danitra ny anarany amin'ny alalan'ny batisa ny rano Jehovandriamanitra. Fa izany ny dingana takianao aminay raha tianay no voafonjy. Dia misaotra indrindra Jesosy Kristy tompo voninahitra ny eo anao rery ihany. Haleluia. Amen.
Itsoro vavolombelona pasterany tamin'ny herin'ny anio nangataka vavaka ho an'ny vadiko mikasika ny fanendrena azy ho tale nefa tsy nety mivoaka mihitsy tadidinareo zay fitondranam-bavaka izay tamin'ny heriny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa omaly tamin'ny 21 heures dia nivoaka soamantsara ny fanendrena azy. Alleloia. Dia ilaina Jesosy mankasitraka indrindra tompoko tamin'ny fitondranam-bavaka ny tompo any amaly fity anareo. Halleluia. Misaotra an'Andriamanitra sika amin'izany témoignage zany dia misaotra anao ny joro vavolombelona tena tadidiko mihitsy izay fitondranam-bavaka izay teto. Tsy nierina akory ny andro, tsy navelan'Andriamanitra tapitra akory ny herinandro ny fitondranam-bavaka dia fa mivoaka. Halleluia. Ny fanendrena azy voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra betsaka amin'ny jorona vavolombelona. Mangata-bavaka mampitombo ny ara-panahinjareo zanako rehetra tsakanavaka dia tahin'i Jesosy nareo mivady. Fitondram-bavaka izay Jesosy androany ho an'ny zanaka ty ravavinay ity izay mba etaeta ny Andriamanitra ny tombo ara-panareo zanareo Jesosy tiany mba ho voavonjy, tiany mba hiara-dalana aminy ho any aminao, tiany hanara-dianao tahaka ny hanarahany dianao Jehovandriamanitra, tiany mba hitianao tahaka ny itiavany anao reo zananareo Jesosy. Da apetraka ampelantananao izany vavaka izany etoko eto anatrehanao tompo. Ianao ihany no mahay miasa ao anatin'izany. Izay Jesosy tsy mahay mandresy lahatra, tsy mahay miteny, fa ianao rainao fanamasina nandresy lahatra azy dia fantatro fa ho resy lahatra izy ireo. Ary dia hanomboka hanolo-tena, hanomboka hitodika tanteraka aminao, hanomboka hitady anao amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra Jehovandriamanitra. Dia misaotra anao azy Jesosy fa mbola tsy tonga ianao dia mbola misy ny fotoana ahafahanay miroso bebe kokoa, ahafahanay mandroso ara-panahy foana ao aminao. Misaotra indrindra tompo. Alleluia. Amen. Tahin'i Jesosy paster mangataka fiombonam-bavaka ho an'ny permission de séjour ko aty efa hainao zay no napetraka ny dossier dia hoe miandry foana. Tena tsy haiko tsony hoe dossier classé ve fa io covid io no dia niadana be ny fiasanjareo aty. Mivavaka koa ho an'ny hoaviko ara-pinoana sy ara-piainana ary ho an'ny fahasalamako. Misy hoe mangataka fahasitranana amin'ny Jesosy tompo. Amen. Misaotra meloa voninahitra ho an'ny tompo. Saiko tsara moa ilay aretina ve ilay miom, inona ilay hoe miom ohatran'ny tsy azoko tsara fa tsy manana hetsika am-bavaka ianao. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'izao fotoan'izao ary ankehitriny dia mitondram-bavaka ny tiravavinay ity Jehovandriamanitra izay efa nangataka permission de séjour, efa herintaona napetraka nefa dia mbola tsy misy valiny hatramin'izao Jehovandriamanitra. Matory ny dossier Jesosy, matory noho ny amin'ny covid ary dia ny olona rehetrarehetra mpiandraikitra an'izany ihany koa dia lasa tsy mikitika an'izany dossier izany intsony. Fa noho ny amin'izao vavaka izao Jehovandriamanitra dia hanaitra ny fanahin'izy ireo anenao Jesosy. Izao vavaka izao ny apody ny sain'ireo olona ireo. Izao vavaka izao Jesosy mikitika ny sain'ireo olona ireo ary hikaroka an'izany dossier efa herintaona izany Jehovandriamanitra. Tena porofoy Jesosy fa nentina am-bavaka izany dossier izany. Ary angatahako mihitsy ny tananao mahery, ny anjelinao Jehovandriamanitra hiasa ao anatin'izany taratasy izany. Dia ho hitan'ny tiravavinay ity fa misy Andriamanitra velona sy mamaly vavaka eto ary Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Mangataka aminao azy Jesosy malala. Natory izany dossier izany nandritry ny herintaona fa ny herinao ny ampifohany izany. Alleluia. Ary dia handray appel, handray courrier na handray mail ity ravavy ity fa mivoaka soamantsara izany dossier izany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Foazina amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra tompona andraikitra mahakasika an'izany. Ary nafiry ny dossier nampidirina mety mbola afaka matory, mety mbola afaka tsikitihana fa ny ity ravavy ity dia hivoaka satria nentina am-bavaka. Amen Jesosy. Vavaka ihany koa Jesosy ho an'ny hoaviny, ho an'ny fiainam-panahiny Jehovandriamanitra. Petraka ao ampelantananao, efa natsoinao izy ary efa manomboka manana etaeta Jehovandriamanitra dia aza velanao hiala ao anatin'izao izany fitiavana anao izany. Vavaka ho an'ny fahasalamany Jesosy hijery azy manokana anenao tompo ao anatin'izao fandrosoany sy etaetan'izao dia tsy mba ho aretina no hitany fa arakaraky ny androsoany dia hitombo ihany koa ny fahasalamany. Misaotra indrindra Jehovandriamanitra. Voninahitra ho anao reny ihany Jesosy. Alleluia. Amen.
Fiadana ny tompo pasteur mivady tsy mitsahatra ny mangataka vavaka mba ho tokantrano feno fahasoavan'ny tompo ny ankohonana keliko ary izay mikasa ny anao ratsy dia tsy ho avelan'i Jesosy mpamonjy ho tanteraka ny izany amin'ny mbola mahatanora fanahy dia mangataka amin'ny mandrakariva aho mangataka mba tsy hanana olana eo amin'ny patronko no sady mba mitady fampiakarana karama dia rena Jesosy be fity. Halleluia, amen. Ankehitriny izay Jesosy dia mitondram-bavaka n'ity tokantrano ity izay tena mangetaeta tokoa Jesosy mahalala. Entiny am-bavaka mba hitoetra amin'izy ireo foana ny fahasoavanao, ny fitahinao, ny fahatsaranao Jehovah'Andriamanitra dia anodidina an'izany tokantrano izany. Satria tokantrano misy fifankatiavana, misy firaisampo, firaisan-tsaina. Indrindrindrindra Jesosy firaisam-panahy mandroso amin'ny fanomponanao ao anatin'izany tokantrano izany. Dia fantatra fa tsy diso fitahiana avy aminao izy ireo Andriamanitra. Izy ireo manokana tompo izany tokantrano izany. Inona zavatra mety tsy milamina ao anatin'izany Jehovah'Andriamanitra? Ny resaka karama Jesosy, ny tsy fahampiana rehetra Jesosy ho fenonao amin'ny fahasoavanao anie Jehovah'Andriamanitra. Tanora fanahy tokoa izy ireo Jesosy mety misy tokoa ny olona izay mikasa anao ratsy azy. Fa zavatra fantatraiky izao, tsisy fahavalo ajanona eo anoloany. Ny antony dia tsotra, satria izy ireo mankatoa anao, satria izy ireo manamasy tena, satria izy ireo Jesosy tena tafiditra anatin'ny ankohonanao, dia ny ankohonan'Andriamanitra tsy misy fahavalo tafiditra izany. Ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata. Izy ireo ny asany, izy ireo Jesosy ny patron, ny kasio mba hampitombo ny karama ny Jehovah'Andriamanitra. Raha izy ny angataka an'izany mety valy teny anavona na mety fatezerana no azony. Fa raha ny fanainao masina na mangy an'izany patron izany dia fantatro fa hainao atao ny zavatra rehetra. Misaotra indrindra Jesosy. Halleluia, amen. Tahin Jesosy pasteur mivady sy ny ankohonany mangataka vavaka mba ho tena kasihan'Andriamanitra amin'ny fiainanay sy ilamina tsara mankasitraka pasteur. Raha Jesosy dia mitondram-bavaka ny fiainan'ity renim-pianakaviana ity izay mba tena mangetaeta izy ny kasihanao ny fiainany. Fantatra efa ny tananao mikasika fiainana izany Jesosy dia filaminana tsy misy ohatr'izany, fiadanana anao ambadika izany Jehovah'Andriamanitra. Angatahaka Jesosy ninina mety zavatra tokoa mety tsy milamina ao anatin'izany ankohonana izany Jesosy eo. Ny fanainao masina no hidina ao anatiny, ny fanainao masina no hidina ao anatin'izany tokantrano izany, ampilamina ny zavatra rehetra. Jesosy hanome fiadanana, hanome fifaliana, ary hanome fitahiana izay rehetra banga teo amin'izany tokantrano izany dia angatahaka ho fenonao Jesosy amin'ity androany ity. Mba tena hanana filaminana izy Jehovah'Andriamanitra. Hanompo anao ampifaliana, ampiadanam-po, ampilaminan-tsaina Jesosy, ary tsy hisy sakatsakana, tsy hisy fanelingelenana tompo. Dia ianao any ampanjaka ao anatin'izany tokantrano izany ny fifankatiavana, ny fanasitranana raha misy ny aretina Jesosy, ny fitahiana raha misy ny tsy fahampiana. Misaotra indrindra tompo, hanao ny voninahitra mandrakizay. Halleluia, amen. Hain'ny pasteur mangataka vavaka za mba hiova vaovao fiainako hoe mba hadiniko ohatr ilay fiancé tsy hiverina intsony efa 3 mois zay nandanany. Misaotra sady avy hitondram-bavaka. Halleluia, amen. Vavaka arytsika Jesosy misaotra anao zay fa afaka mbola mitondram-bavaka ny tiravavinay ity izay tena atao anatina ratra-po Jehovah'Andriamanitra. Nandao azy ny olon-tiny ary dia tena atao anatina fahakiviana tokoa izy tamin'izany fotoana izany. Fa isaorana ianao fa antsonao avokoa reny ary natonga azy nanangana ny ara-panahiny Jehovah'Andriamanitra, natonga azy nanana etaeta hitady anao Jesosy. Isaorana ianao zavatra rehetra fa fandaminanao avokoa na dia indraindray aza marary anay Jesosy ny zava-misy. Ny zavatra fantatray ny ao ambadika ireny dia ianao nefa laza fa lalana hitondra fiadanana ho anay ireny fa tsy loza. Ary ankehitriny dia manomboka miditra anatin'izany lalany fiadanana izany, izany ravavinay izany Jesosy, satria manomboka ao anatin'ny fitadiavana anao isan'andro isan'andro. Mangataka aminao Jesosy ampatorio ao anatin'ny fony mihitsy izany olona izany Jesosy malala. Ampatorio tena hoe raha azonao atao mihitsy manala an'izany olona izany ao anatin'ny fony Jesosy dia esory. Ampangino ny alahelo, ny tabataba Jesosy ao anatin'ny fony ao. Ary mangataka aminao ambanana fiainana vaovao izy, hanana ho avy vaovao. Jesosy hanana anjara vaovao dia anjara ho aminao. Olona tsy handiso fanantenana azy, olona tsy hamitaka azy, olona tena ho tia azy Jesosy malala.
izany no angatahako aminao amin'ity androany ity. Dia tsy hiverina intsony izany ratra-po izany Jesosy io, fa mba hanana fiainana mahafinaritra amin'izay izy manomboka eto. Misaotra Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Tany tompo pasteur mivady, mangatambavaka pasteur manao trano. Alleluia. Mariako kely eto fa efa misy trano taloha ilay izy fa mbola natao tamin'izay saim-patatra fotsiny, fa izao avozina tanteraka dia tsy misy afa-tsy vavaka ihany. Dia mangatambavaka ho an'izay olona hanao azy koa mba tsy hanisy zavatra hafahafa. Dia misaotra anareo mivady sahady izy izay rehetra mitondram-bavaka mankasitraka dia tahiny tompo hatrano. Antsika mivavaka izany trano izany misy maromaro nefa trano nentina mivavaka teto saorana ny tompo fa dia tena mandroso ny asa ary dia tena tahian'Andriamanitra mihitsy. Dia antsika mivavaka ary ianareo. Androany Jesosy dia mitondram-bavaka sy mitsodrano an'ity ankonana ity izay ao anatina fanavaozana trano amin'izao fotoan'izao Jesosy malala. Tamin'izany tokoa mety natao ny trano fa dia tena araka ny teniny hoe tamin'izay saim-patatra, fa amin'izao fotoan'izao efa tsy izay saim-patany intsony fa ny fitarihanao fanamasiny ny tolosaina avy aminao ary indrindra ny fitahiana avy aminao Jehovandriamanitra. Tsy fantatro mety ampy ve ny ao an-tanany amin'izao fotoan'izao sa tsy ampy, fa ny zavatra fantatra edy ao aminao ny fitahiana rehetra mba meno amin'izany Jesosy. Tahio izy ampanaovana an'izany trano izany Jehovandriamanitra, na ny olona anao an'izany trano izany Jesosy avylio mihitsy ny sainy tsy hitoditodika mety hanompo sampona mety andevondevona sampy any ambanin'izany trano izany Jehovandriamanitra, anatona mpanandro dadarabe Jesosy tena arovany amin'ny rano ao mihitsy mba tsy tonga amin'izany izany olona izany Jehovandriamanitra. Omenao olona mahatoky izy, omenao olona tena madio tanana izy, azo atokisana Jesosy io hamita an'izany trano izany ary ianao mihitsy no hamita an'izany. Raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy, fa raha ianao kosa no manao ny trano Jehovandriamanitra dia tsy misy afa-tsy fifaliana, fitahiana, tsy misy afa-tsy fisandratana, tsy misy afa-tsy fahatsarana no hita ao anatin'izany trano izany. Dia ho tahianao sahady anie izany trano izany Jehovandriamanitra, dia ho vita soamantsara tompo ary dia hifalianay izany fahavitana izany trano izany. Ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Misaotra indrindra Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Manona fiadanan'Andriamanitra ao aminareo menakafy pasteur. Zaho mangataka vavaka fa misy ranada izay mpisotro toaka na zavatra mahadomelona mba hokasihan'Andriamanitra. Hokasihan'Andriamanitra amin'ny fony hiova-toetra miendrika. Misaotra betsaka anareo. Entina mavaka Jesosy ity ranada ity izay mbola ao anatina fiainana izao tontolo izao mihitsy amin'izao fotoan'izao Jesosy sady misotro no mifoka ary dia tena mbola maizina tanteraka ny manodidina azy, voafatotra tanteraka tompo fa entina mavaka izy androany Jesosy tsisy fatorana tsy hainao fahana ary tsy misy zavatra tsy hainao atao. Raha ny fanahinao masina no hiasa Jesosy dia hainao atao ny zavatra rehetrarehetra Jesosy malalo. Angatahako androany mba hovanginao anie izany olona izany, analazany amin'ny fiainana izao tontolo izao ianao, apody ny sainy tahaka ilay zanak'adala tompo malala dia hody tokoa ny sainy ary dia hiverina, hanana eritreritra hiverina ho any an-tranonao Jehovandriamanitra. Atao fantany fa ratsy toerana misy azy io, maloto io, tsy ahitana na inona na inona io, feno fahalotona, feno faharatsiana io toerana misy azy io. Jesosy ampahirato ny masony mba hita an'izany, ahafahany hitodika hiverina aminao Jehovandriamanitra. Ireo olona maditra rehetrarehetra, ny havanay rehetrarehetra izay mety tonga manatrika eto, ianao any hamangy sy hikasika ny tsirairay avy Jesosy. Mbola misy olona tianao hovonjena ny ambadimbadika any dia menao fa mbola fotoana izao ahafahanao mamory malaky aingana dia aingana ny olona izay mbola tokony hiditra ao anatin'izany samy fiara izany Jesosy mba hovonjena tompo. Voninahitra ny ao anao irery ihany. Alleluia. Amen. Thank Jesosy pasteur mangataka vavaka fa manana enta hanokatra fanaovana volo ilay zanako dia mba hanana enta manana ikarakarana an'izany sady mba ho vita soamantsara ihany koa ny soram-panambadian'zareo. Amen. Vavaka aritsika ho an'izany projet mahafinaritra be izany. Entina vavaka Jesosy ny faniriany ty ravavina ity izay hanokatra salon de coiffure Jesosy malala. Dia tena mila vola tokoa izany, mila hoentina manana izany Jesosy. Dia izany indrindra no hitondrany ambavaka amin'izao fotoana izao. Indray tsy sarotra, indray Jesosy tsy mora ny manangan-javatra amin'izao fiainana efa sarotra izao Jesosy. Fa raha ianao anefa no hiasa, raha ianao anefa no hanokatra lalana ho azy hanome azy fitahiana dia tsy ho sarotra ao anazy izany. Ary dia tsofinay rano sahady fa hisokatra izany fanaovana volo izany Jesosy ary dia hanana ny anjarany izy tompo.
na dia be dia be aza no mety mpifaninana aminy eo amin'izany tanàna izany dia ny anjara tokony ho azy dia ho aminao. Dia teny ambavaka Jesosy mba ho tanteraka soamantsarany izany noho ny fitiavanao, noho ny fahasoavanao sy ny fitahiana avy aminao. Ary teny ambavaka koa Jesosy mba ho vita koa ny soratra izy roa kely Jesosy malala efa ao anatin'ny fony, fa dia ho vita soamantsarany izany Jesosy malala. Entina eto anatrihanao avokoa izany Tompo, voninahitra ny eo anao rery ihany. Haleluia, amen. Itony pasteur, ny nany entina ambavaka ny asako mba ho raisin'ilay olo iasako za mba ho tanteraka ny zavatra ny fampiresahanay, mba tsy handiso fanantenana anay izy, dia mangataka koa za mba ho salama, mba ho men'Andriamanitra hery. Mankasitraka pasteur Menakavy, tahiny Tompo. Androany Jesosy dia mitondra ambavaka ny tianatanay ity, izay nahita asa amin'izao fotoana izao, ary dia entina ambavaka Jesosy mba tsy ho fitampitahan'olona izy any amin'ny toerana misy azy ihany Jehovah'Andriamanitra. Zanakao izy ary mitondra ny fahazafanao. Jesosy io vao mijery azy fotsiny ny olona dia tsy sahy mitaka azy, tsy sahy hiteny zavatra tsy marina aminy, tsy sahy mpanantena tsy misy azy Jesosy fa azy resaka rehetrarehetra noteneniny izany olona izany sy ny fanarahany dia ho tanteraka avokoa amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo Sabata. Ny anaranao no angatahako amin'izany androany. Ary dia olona ho tahinao izy, ahita fity amin'izany mpampiasa izany, izay rehetra kity amin'ny tanany dia ho tahinao Jesosy araka ny teninao, fa hitany asa ny tananay ianao dia tena ho tahinao tokoa ny asa ny tanany. Ahita fity amin'izany patron izany izy, ary tsy ahita olona oatra azy ireo patron ireo dia hitazona azy. Aleluia, tsy sahanao na inona azy, tsy saha nisy ratsy azy, tsy saha mitapitaka azy, satria mahita ireo olona ireo fa raha miala eo izy dia tsy ahita asolo azy intsony. Amin'ny anaranao Jesosy no nitenenako an'izany androany. Ary dia hiditra anatin'izany toeram-piasana izany izy Jesosy, hampifaliana, hapetraka ao amin'ny toerana tsara izy. Aleluia, ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Dia misaotra indrindra Jesosy. Aleluia, amen. Tsy antokely aloha. Tahiny Jesosy pasteur, ny nahy vavaka fisaorana fa sitrana soamantsara ny zanako efa nahinan-kanina tsara. Aleluia, zazana rary be mihitsy omaly. Tena nivalana be dia mandoa dia tsy mety mihinana fanafody, dia efa tena reraka ny reniny. Fisaorana n'Andriamanitra fa sitrana soamantsara ny zaza. Ny vavaka fisaorana arintsika izao Jesosy misaotra anao izay tena anofahofa tanana mihitsy izay androany, dia anao aleluia. Eto anatrihanao dia amelatra lamba Jesosy eto anoloanao, satria nandray valim-baraka izay, nandray fahasoavana. Jesosy tena renay mihitsy omaly fa narary io zaza io, ary tena reraka ny reniny. Fa isaorana ny anaranao Jesosy, efa nentina ambavaka dia sitrana soamantsara Tompo, voninahitra ao anao rery ihany. Tsy zava-mahagaga tsy hainao atao Andriamanitra. Raha olo-kafa izany dia efa niazakazaka nakany amin'ny dokotera, fa nisafidiny tsy hohaniny dia ny mpianakaviany fa nijanonao an-trano hivavaka. Aleluia, satria matoky anao. Dia niasa ny herin'ny finoany Jesosy, ary dia sitrana soamantsara izany zaza izany. Misaotra anao fa aseho anao mihitsy fa miasa ianao. Aleluia, aseho anao mihitsy fa tena eo ianao isan'andro isan'andro. Jesosy malala ho an'izay rehetra matoky anao dia tena miasa ianao. Aleluia, misaotra Jesosy eo, misaotra fa lehibe loatra ny fitiavanao. Voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Tahiny Tompo tsika Menakavy kely pasteur Vady. Amen, aleluia. Androany ny tenako dia hijoro vavolombelona, satria betsaka ihany izay zavatra nangatahako teto izay dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa nivaly daholo izay vavaka nangatahako teto. Aleluia. Ary efa maro be mivavaka ihany koa na valian'ny Tompo ay, toy ny tenin'ny pasteur teo manao hoe ain'Andriamanitra tokoa no manaova ny fiainanao io Tsy adiniko ilay fanampiana sy batisa pasteur Vady fa aoka ny Andriamanitra handamina ny rehetrarehetra. Makasika lalandava pasteur Vady, tahiny Tompo an-tranonareo Menakavy kely sy sika rehetra. Aleluia, tsisy fangataham-bavaka fa tena fijoroana vavolombelona mipoapoaka be. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, tsy rehetra nangatahany ony dia azony daholo, tsisy ny ratsy izany na ray ary. Dia rainy ianao Jesosy, misaotra anao, averinao anao avokoa ny voninahitra rehetra amin'izany rehetra izany.
Salama pasteur, za io mba angataka vavaka ampaherana mpanavy mba angataka vavaka zaza zay tanakaty ny tambatamba be rehefa mandeha vavaka tahian Jesosy pasteur. Ndry mangeta ety ianao ao fa entsika mbavaka ianao. Jesosy mitondra mbavaka ny tina vavinay ity za Jesosy amin'izao fotoana zao. Misy tokoa ny fanelingelenana izay alefa ny devoly rehefa tonga ny fotoam-bavaka, tompo malala. Fa androany dia mitondra mbavaka azy Jesosy, hitanao ny etaetany. Hitanao Jesosy ny ao anatin'ny fony amin'izao fotoana izao ary dia mangetaetanao izy Jesosy mitady anao ao anatin'izao fandarana vavaka fiambenana izao. Androany Jesosy dia mandidy mihitsy, mandidy any Satana, amin'izao fotoana izao ninona mety hevim-petsin'ny Satana mampiasa ny manodidina azy ahatonga anazy tsy fantoka amin'ilay fotoam-bavaka dia didiko ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata amin'izao fotoana izao. Fatorako amin'ny ranao mihitsy, tsy afaka manao na inona na inona, tsy afaka mampiasa an'ireo zaza ireo, tsy afaka mampiasa ninona hitondra tapatapa manodidina azy fa tsy afahana manaraka vavaka. Ny anaranao Jesosy, fantatra efa tsy faly amin'izany ny devoly dia miezaka manakorotana. Fa androany dia mandidy any Losifera, tsy afaka hibaiko an'ireo miaramila an'ireo, tsy afaka hibaiko an'ny devoly Satana izay mitondra fanelingelenana amin'izany rehefa izany. Ny anaranao Jesosy, afaka anaraka fotoam-bavaka tsara io raha vavina io manomboka rapitso, manomboka izao dia hijory vavolombelona izy fa nanomboka teto dia nangina avokoa ny tapatapa rehetra ary dia anaraka fotoam-bavaka mpifaliana fampiadanam-po izy. Ny anaranao Jesosy, amen. Ny tomponareo vady mangataka vavaka hifona amin'i Jesosy ny tenako, ny vady aman-janako, ny fianakaviana isika rehetra, ny firenena iran-tany. Abe ny fahotana mampalahelo azy, misaotra betsaka hoe tena marina mihitsy izany ka tena be ny fahotana zao rehefa namalalako ray anakisoa hoe rehefa namalalana efa apetraka any anatin'ny olona amin'izao fotoana izao any Etats-Unis. Afaka mijery vaovao nareo teo amin'ny BFM nahitako an'izany tamin'ny maraina. Fa dia tena ho za hoe Jesosy tena izany natao hoe blasfémie raha tsy fantatrao. Izany natao hoe miteny ratsy ny fanamasina. Dia tsy fantatrao mantsy inona natao hoe miteny ratsy ny fanamasina. Fa izany zavatra izany dia fitenenana ratsy ny fanamasina hoe taovanakisoa dia atsofoka any anaty vatana olombelona. Ry havana. Lozana e zany. Fa dia izany ny fahotan'ny olona amin'izao fotoana izao. Ary mbola hahita zavatra pira noho izany tsika. Ary io tsy tsahatra. Fa etombo foana io mandra-pandatsaka Jehovah ny afo dia hiakatra foana ny degré an'ny fahotana. Dia tsika rehetra hiara-hita. Dia marina ihany aloha ny ianao raha vavy, eo ndao tsika hifona ho an'ny maneran-tany. Fa za koa nefa teteny aminao fa io efa zavatra efa voasoratra. Efa voasoratra io ary na hifonana na tsy hifonana ohatrany teteny hoe efa voasoratra io tsika izay ambara fa izay ny zava-misy. Fa ny azontsika atao androany dia hifontsika ho an'ny vady aman-janakitsika sy ny fianakaviantsika. Izay ngamba no azontsika atao. Dia izay satria ny tany dia efa voalazan'Andriamanitra fa ho levona. Ary efa fotoana izao hanavahan'Andriamanitra ny azy. Fa dia mahery tsika rehetrarehetra fa kely sisa ny fotoana fahatsika mijanona eto manomana ny mandrakizay tsika. Jesosy androany izay dia mitondra mbavaka tompo azaka izany fangataham-bavaka ny ravavinay izany dia mifona tokoa izay Jesosy androany ho an'ny fianakavianay akaiky. Mivady aman-janaka na tsirairay avy reto Jesosy ny amin'izay mety fahotana nataony satria tsaroanay Andriamanitra Jehova dia isan'andro ny fona ho an'ny zanany. Nanao fanatitra ho an'ireo zanan'ireo. Misy fotoana ireo zanan'ireo mandeha mivoaka any miaraka amin'ny namany Jesosy. Tsy fantany izay ataony ihany fa ny zavatra ataony Jehova dia manatitra fanatitra eo anatrihanao hifonanao ho an'izy ireo tsirairay avy. Androany Jesosy dia mba hindrana an'izany toe-pony Jehova izany ihany koa. Ary dia tena hoe hifonana eto anatrihanao. Ny fahotan'ireo vady aman-janaka, ireo fianakavianay akaiky, ireo ray tapo Jesosy io. Misaotra anao izay fa noho ny aminay mbola mampijoro an'izy ireo satria izay fantatrao fa mangataka aminao isan'andro ary dia mbola mahita mangirana sy mahita fahatsarana amin'ny fiainana ihany izy ireo na dia manota azy. Fa ankehitriny dia
mangataka izay famondram-ponao entina amin'izy ireo tsirairay avy Jesosy hijeran'izy ireo any ianao ary hamonjy azy rehetra mbola mety azonao vonjeny ianao Jesosy hisintona amin'izy ireo ny aratom-pitiavanao Andriamanitra ahatonga an'izy ireo mbola ho tafiditra ao anatin'ny fanjakanao Jesosy malalo dia misaotra anao ny amin'ny firenena manontolo ve Jehovah Andriamanitra ny amin'ny zavatra maneran-tany Jesosy fantatra efa loza ameo mpapanary efa tonga eo ambavolinao mihitsy ny amin'izao fotoana izao miakatra eo ambavolinao mihitsy amin'izao fotoana izao ny faharatsiana Jehovah Andriamanitra ary ny zavatra fantatra efa tena anatina fahatezerana ianao amin'ity androany ity fa iza tsirairay avy reto kosa omeo toe-po miandry ianao atovy miazakazaka zay Jesosy raha misy amin'io mbola tsy tafiditra anatin'ny fanjakanao eto za mangataka aminao Jesosy atao fantatra izy ireo fa kely sisany fotoana mba tsy hitenenan'izy ireo fa tara loatra ka hiara ilatsahan'ny afo eto Jesosy malala fa izay manokana efa vonona izay Jesosy efa vonona ary efa ely izay no niteny taminao tonga avy ianao Jesosy raha mbola misy nefa ny amboarina tompo mbola vonona kosa hanamboatra satria fantatra efa zava-dehibe loatra sany ho any an-danitra zany misaotra Jesosy malala voninahitra ny ao anao rirana haleluia amen santo kely alohantsika sotro rano kely fotsiny zafady toiarytsika amin'izao fotoana izao tany tompo pastora Menakavy mangataka vavaka mba andeha zana-Kanadako ity fa tara be nandehanany ary mba hita trano ainga anareo satria vao tonga anorim-ponenana ity totra miloha pastora mivady ary namana fanaratsera izay tsy mety mihinan Jesosy mba hanalavitra ahy raha Jesosy dia mitondra mavaka nyity ankonana ity izay nitongavana vahiny maromaro amin'izao fotoana izao ary dia hitanao tokoa fa indraindray ange Jesosy ny olona tonga ao aminay indraindray mitondra tokoa vesatra ary indraindray mitondra anay ho lasa be fahasahiranana ary mahatonga anay Jesosy lasa variana indraindray Jesosy malala mikarakara dia andrana Jesosy mangataka aminao amin'ny tendroany ity mba hojerenao anay izany tokantrano izany ianao anay Jesosy tena angatahako mihitsy anao nokatra lalana ho an'ireto ankonana ireto efa mitady trano izy ireo amin'izao fotoana izao mitady trano hipetrahana Jesosy io tena angatahako ianao hiasa ao anatin'izany Jesosy hanome trano ianao ahatonga an'ireo ankizy ireo ho installé Jesosy malala dia hanana ny fiainany ary dia tena samy hiadana avokoa na izy ireo na ity tokantrano ity Jesosy tena angatahako izany Jehovah Andriamanitra angatahako amin'ny tendroany ity ary amin'ny herinandro ity ihany tsy mihoatra ny amin'ny herin'ny androany amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo zapata dia efa mahazo vaovao izay fa nahita trano ireo zaza ireo ary dia hifindra soamantsara aleluia dia misaotra anao Jesosy misaotra betsaka anao fa mamaly vavaka ianao amen tainy tompo pasteur mba mangataka vavaka ny ho amin'ny ho avy sy ny finoana fa tena indraindray kivikivy ary indrindra amin'ny resaka tahotra fa tena manoatra noho ny olona tsy mivavaka fa feno tahotra foana mangataka vavaka koa amin'ny fiainam-pitiavako fa dia mifamalavy izay ireo kely nefa mikarakara anangana tokantrano mikarakara anangana tokantrano isakany mba misy tsiny anatiana atao dia miady foana akinina amin'ny ao ambony ny vizany olo tiako sy ny taratasiko mba tena androso tsara daholo amen amen ahereza ianao fa izany no atao hoe devoly izany ny devoly dia izay mihitsy ny asany mitondra fifandirana mitondra ady ary isaky ny zavatra tsara tianao atao dia izy tsy maintsy eo foana dia tsika mba afaka mba mitombo mihitsy aloha ny finoanao voalohany indrindra ary io teninao io mihitsy hoe manoatra ny olona tsy mivavaka satria misy tahotra foana ohatr'izany dia izay mihitsy aloha mila miala ao anatinao
dia mitombo ny finoanao dia miala ho azy ny tahotra dia hampandrosoy mihitsy aloha Jesosy ao anatinao ao eo amin'ny fiainam-pitiavanao ao aminareo roa kely hampanjakao mihitsy aloha ny Jesosy dia hitanao fa hanomboka hiova ny fiainanao. Vavakantsika amin'izao fotoana izao. Tondra mavaka izay Jesosy ny tira-vavina ity amin'izao fotoana izay mangataka vavaka Tompo mba hiala amin'izany tahotra izany Jehovandriamanitra, izany fahakivikiviana izany Jesosy, fa tsy avy aminao izany ary ny kristianina dia olona tsy tokony ho kivy, tsy tokony hanana tahotra fa mandeha anjambany satria manana finoana afaka ampiasaina isan'andro isan'andro, manana Andriamanitra mijery isan'andro isan'andro Jesosy nangatahako mihitsy ianao mba hiditra tsehatra ao anatin'izao couple izao video couple indreto olona ireto izao anatin'ny fiainany manontolo, ny fiainam-panahiny aloha voalohany indrindra Jesosy, hidiro ny fony Jesosy hampanjaka ao anatinao mihitsy ny fanahinao hampanjaka ao anatin'izy ireo mba ahafahan'izy ireo Jesosy malala manana fifandeferana, manana fifankatiavana tena hoe miorina ao aminao ary dia tsy hisian'izany fifandirana lava eo amin'ny fiainan'izy ireo izany Jesosy malala. Isaky ny misy dingana atao dia misy ady foana satria ny devoly dia tsy faly ny amin'ny fandrosoana rehefa makany amin'ny fahatsarana dia tsy mahafaly ny devoly na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina ary dia miezaka izy mitondra korotana sy ady mba hahatonga an'izany zavatra nitsotateraka fa androany Jesosy afatotra amin'ny rano ao mihitsy Jesosy ny asany maizina ny fanaratsy izay mitondra an'izany korotana izany eo amin'izy roa kely, afatotra amin'ny rano ao Jesosy ny tahotra sy ny orooro sy ny fahakiviana izay manjaka ao anatin'ny fony tira-vavina ity tsy ambinina ao anatiny intsony izany manomboka androany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo Sabata no angatahako amin'izany ary dia manomboka eto ninona zavatra kasain'izy ireo hanomboka hiresaka tsara amin'izay izy ireo, hanomboka hifandefitra, hanomboka tena hampanjaka ny fifankatiavana ary hampandefitra ny ambopo Jesosy hanomboka hilefitra ka tsy hanamary tena foana fa samy halaiko diso ary dia hanjaka ho azy ao anatin'izy ireo ny fifankatiavana. Entiko ambavaka ny visa ny taratasy rehetra izay karakaraina na ny aty na ny Madagasikara izay mbola karakaraina Jesosy entiko ambavaka mba ho tanteraka soamantsara n'izany. Misaotra indrindra Jesosy manalo. Alleluia. Amen. Kelikely sisa fa mareta kely sisa tany Tompo pastora mivady mba mangataka vavaka mba ho tonga soamantsara atsika ambavaka ary Jesosy mety ny ambavaka amin'izao fotoana izao ty ravavina ity izay mandeha tokoa izy Jesosy androany makany amin'ny agence izy amin'izao fotoana izao ary dia mitady asa vaovao. Tompo malala. Ohatrany tapaka ve mandeha ihany fa tsy maheno nareo tsy misy anareo mipoitra intsony dia tsy mahita commentaire angambonareo raha tsy diso fa nefa mandeha ihany ny fandaharana tsy manina toizantsika izy teo nino fa maheno anahy nareo na dia tsy afaka manoratra commentaire azy dia noko fa maheno anahy nareo satria aty dia mandeha tsara fa tsy hita fotsiny ao en direct dia tsy hita intsony no commentaire. Ndrana Jesosy dia mitondra ambavaka ny tira-vavina ity izay andehanany amin'ny agence Tompo dia mitady asa izy amin'izao fotoana izao ary dia ianao ny hanome azy asa tsara, ianao ny hanome azy Jesosy patron mahafinaritra, patron mandoka rama Jesosy tsy olona filafila azy na mpijaly azy na mpahory azy Andriamanitra nomenao azy fa ahita olona tokoa izy ary dia tena hoe hiova fiainana vaovao izy Jesosy ao anatin'izany izy makany amin'ny agence izany dia efa misy lalana hosoritanao azy, misy fiainana vaovao efa soritanao azy Jesosy Kristy Tompo ary dia ho hitany sy ho tsapany fa miaraka amin'ny isan'andro isan'andro ianao manokatra lalana eo anoloana ianao Jesosy ary dia mahita fiainana vaovao izy satria anokafanao fiainana vaovao izy Jesosy malala. Misaotra indrindra Tompo
misaotra betsaka ny amin'ny fitiavanao. Halleluia. Amen. Izantsika ihany a, za mino fa maheno anà nareo ao ambadimbadika ao, tsara teo ito hivavaka foana ho an'ny olona izay mangataka vavaka. Ka indro Jesosy pasteur mivady mba mangataka vavaka amin'ny fianaran'ny zanako fa somary misavoritaka be. Misavoritaka dia mba mangataka vavaka koa fa misy tany makasaina hovidiana mba an Jesosy no andahatra sy andamina izany rehetra izany, mankasitraka indrindra. Halleluia. Jesosy mitondra mbavaka ny tena vavina ity izay amin'izao fotoan'izao izay mitondra mbavaka ny zanany, ny fianaran'ny zanany Jesosy izay misavoritaka tokoa amin'izao fotoan'izao, fa mangataka anao a Jesosy mba andamina n'izany tokantrano izany anenao, andamina n'izany ankohonana izany anenao, ary dia ampahita ny zavatra ataony izany zaza izany Jesosy malalo. Ianao mihitsy nanolotsaina azy amin'izay tokony ataony, mety nisy safidy efa noraisiny kanefa tsy mety aminao, dia ianao mihitsy Jesosy no hitaridalana azy. Ianao mihitsy Jesosy no andamina ny zavatra rehetra, ninona mety fikorontanana sy misavoritaka tokoa ao anatin'izany zavatra izany, dia tsy misy afa-tsy ianao no mahay mandamina n'izany Jehovandriamanitra. Dia tena hiditra tsehatra mihitsy ianao ho any amin'izany toeran'izany mihitsy ianao, ary dia hiasa ny fomba tsy takatry ny sainana ianao amin'izany fianaran'izany zaza izany Jesosy malala. Dia mangataka ihany koa Tompo satria dia mikasa mba hividy tany izy ireo, dia ianao anie Jesosy hanome azy arak'izay haben'ny fitiavanao sy ny indrafonao, ary araky ny haben'ny fitahiana avy aminao Jesosy, isaorana ianao fa entina mbavaka fa ho azo n'izany tany izany Jesosy. Raha kasainy ho azo izany dia ho azony. Halleluia. Satria ao aminao ny fitahiana rehetra, ary azonay angatahana aminao avokoa ny zavatra rehetra. Misaotra indrindra Jesosy io, voninahitra ao anao reriana. Halleluia. Amen. Maheno tsara nareo fa ny olona fotsiny no tsy hita. Tsy maninona izany, tsy faly ny devoly tena tsy faly mihitsy ny devoly, satria mandrovitsy izy ataonao fomba rehetra anakanana an'izao fandarantsika izao. Tapitreto ny fandarantsika, hivavakantsika ho an'ny firenena ao ambadika eo nareo dia maheno anà foana, dia ito hivavakantsika tsy mampanina antsika izany fa ito hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mbavaka izay ho an'ny firenenay amin'ity androany ity. Ianao anie hijery ny firenenay Jesosy Ianao anie Jesosy androany mbola mangindray ny firenenay, na dia ao anatin'ny fahotana sy ny fahampotehana isan'andro isan'andro aza, dia fenindray ny talety may, feno Jesosy ny trano may ny Madagasikara any, ary dia tena hita mihitsy hoe mandalo miamokorotsaka isan'andro isan'andro, tsisy afa-tsy fahampotehana, faharavana, fatiolona, alatra, vonon'olona, aksidao mahatsarava, fitakiana, grevy sy ny sisa. Izany no hitany anatin'ny firenenay. Dia tena hita tokoa fa betsaka zavatra tsy milamina, ary izany rehetra izany nefa dia avy amin'ny devoly avokoa. Rehefa manjaka ny devoly dia tsy misy filaminana, tsy misy fifaliana, tsy misy fiainana, tsy misy fitsarana, fa ady sy korontana, fampotehana. Jesosy fantatra efa manjaka tokoa ny devoly ao Madagasikara. Fa na dia izany aza dia mbola mangataka aminao ho an'ireo fianakavianay izay any, ireo havanay Jesosy, ireo malagasy izay tena mivavaka, arovy amin'ny fakapanahy, arovy mba hijoro hatramin'ny farany. Ireo fianakavianay jereo Andriamanitra, zavelanao misy diso vava-omana izy ireo Andriamanitra, fa tahio araka ny haben'ny indrafonao. Ny malagasy rehetra mihitsy Jesosy malala, ka sy io izy ireo mba hiverina aminao, mba tsy hivavabavaka hivelany fotsiny, tsy hanononona tompoko, kanefa lavitra ny fanjakanao, fa mba tena hiverina aminao tokoa Jehovandriamanitra, ary dia ianao koa hiverina aminy, ary ho tahinao anay izany firenena malalanay izany. Voninahitra ny ao anao reriany Jesosy isaorana ianao ny fotoana rehetra teto androany, isaorana ianaranao masina ny vavaka rehetra natao teto androany, ny fijoroana fahavolombelona, ny olona rehetra izay tonga nanatrika. Aleluia. Misaotra ny hafatanterahany fotoana rehetra. Voninahitra ny ao anao reriany. Amen. Izay ny fotoanantsika teto androany. Mino fa nahatra teto nareo, mbadimbadika eo tsisy hitako intsony. Anareo maheno dia tahiny Tompo daholo tsika rehetra.
Misaotra anareo naharitra ny aina hatramin'ny farany na dia tapaka aza ny connexion mandeha tsara mandeha tsara ny connexion fa dia tsy tahoana eo fa tonga dia tsisy minenina intsony fotsiny commentaire sy ny rehetrarehetra fa mino fa naherinareo tao anatin'izay fotoan'izay dia samy hitahian'Andriamanitra raha pitso indray tsika meo neto raha mbola tsy tonga any amin'ny raha ao lanitra Jesosy zany dia eto indray tsika raha pitso alina tahaka ny ora mahazatra dia samy mahery tahian'Andriamanitra avokoa isika rehetrarehetra. Haleluia, amen.